May we sound with God's own heart, oh let the ancient words impart words of life, words of hope. Give us strength, help us hope. Imagine bisogno salute akeki pamunja Latunja kanirante Cimentu tafita akeki pamunja Wala azo atao iterany Jesosy ny lanitra mifanahina mbola azonao atao fantatro zao finisy tonga fa fantatro fa efa taiky zany mbola azonao atao nampamon'olona renao nampamon'olona irikiriny ary ianao mbola azonao atao zany mbola azonao atao ny tonga ny an-danitra mbola azonao ioarana reo olona efa mivavaka hatramin'izay Ilokuni hitani bariri Tarafini umasu majuni letiki Maeleza yanao haja kamilu Bebazinu liasara nilaretitu Awanatini mafi maseunyana narebeni Changing me and changing you. We have come with all the gods. Oh, let the ancient words Halleluja. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo kosa dia tononona ho amintsika rehetrarehetra ny anatin'ny tokantrano indray amin'ity androany ity ato anatin'ny fandarana vavaka fotoam-bavaka ao direct sika rahantsika amin'ny fandarana andramboka izao any akiradio sika mianakavy any anatin'ny tokantrano sika rehetra mpanaraka ny fandarana ny groupe izay maresy arabaina dia manona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsy saray tompo sabata daholo isika rehetrarehetra ary mirary koa raha mirary antsika mianakavy indray mba hanovohery vaovao ao anatin'ity sabata ity. Halleluja. Tsy ny hery nentinao tamin'ny herinandro nentinao manohy indray ny fiainanao androany sy ny rapitso tapitra maly ny herintsika tamin'ny herinandro tapitra maly ny antsika namakivaky an'iny herinandro iny ny hery izay noresitsika tamin'ny herin'ny androany fa androany dia tonga eto indray tsika hanovohery vaovao antsika miaingy amakivaky ny herinandro tsika indray iarahantsika amin'Andriamanitra ary ahafahantsika tena ahita indray amin'ny herinandro io ny fahatsaran'Andriamanitra tadidio tsara fa isika mamakivaky an'ity tany ity dia ny zava-mitranga be lehibe ny fiainana lalovana mitovy fa ny tombona antsika dia tsika manana hery dia tsika miatrika ny herinandro ninona zavatra mety mitranga tsy mety tafalatsaka anaty famoizam-po mihitsy sika tsy mety kivy mihitsy sika tsy mety reraka mihitsy sika satria misy hery anankiray manampy antsika dia tsy herintsika ntsony ny mandeha ny tena marina ny herintsika tapitra reraka vetivety dia lamy fa misy herin'Andriamanitra momba antsika mitantana antsika. Halleluja. Ary mahatonga antsika tsy reraka mihitsy ny fontsika io tsy mety reraka mihitsy sika satria Andriamanitra momba antsika ry havana malala tonga anatina fotoam-bavaka tsika androany raha tonga eto tsika dia tena hivavaka ny ataontsika eto. Halleluja. Tena hitady an'Andriamanitra amin'ny fontsika rehetra tsika ny fontsika no hitady an'Andriamanitra androany ary raha niteny Jesosy manao hoe raha hoy ny ten'Andriamanitra ny amin'ny ohabolana aminao hoe anaka tolory any fonao dia izay mihitsy ny tian'Andriamanitra ho hita n'ity androany ity anandra-tanantsika eto androany iakohaka tsika eto hihira hideran'Andriamanitra fa ny zava-dehibe indrindra dia ny fontsika tonga eo anatrehan'Andriamanitra tsy ataontsika ho fihetsiketsehana na fombafomba ivelany ny fivavahantsika ry havana malala fa tena ny anatintsika ny mihitsy aloha no miainga ny zavatra rehetra manaraka ny fomba rehetrarehetra manaraka ny fanandratan-tanana sy ny fihetsika rehetra
fa ny ao am-potsika no hitan'andriamanitra amin'ity androany ity hoe mitady azy marina isika rehetrarehetra. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao dia ametraka amin'ny fotoana eo am-pelantanan'andriamanitra. Hitentsika androany hoe Jesosy verimaina ny fotoana na eto raha tsy eto ianao, ary tena marina izany. Verimaintsika la ny andro eto tsika rehefa na manomboka izao tsika nanomboka tamin'ny maraina tsika nitady an'andriamanitra mandraparivan'ny andro. Dia za teteny aminao fa tena afaka la ny andro tsika very fotoana raha toka tsy ahita akory ianao an'izany atao hikasika Andriamanitra sy fanatrehan'Andriamanitra izany. Fa raha androany kosa raha hitantsika raha ho voakasika tsika dia izany natao hoe tombony ary izany natao hoe tsy verimaina, izany natao hoe tsy lany andro, izany natao hoe nandrefa soavana. Ary raha iandro na fahatsika ampidiran'Andriamanitra eto ange ry havana malala fa ny enin'andro ange, ny enin'andro ange no hitantanan'Andriamanitra ny fiainantsika ao aorianan'ity androany ity. Tsy hoe lany ray andro sika eto midiran'Andriamanitra dia ray andro ihany koa Andriamanitra ny afaka hitantanantsika na afaka hombantsika hampandresantsika. Fa ny enin'andro manaraka izay ho lalovantsika indray dia Jesosy no efa nilaza fa indra ozy izy hombanareo mandrakariva Bara-pahatonga ny fataperana izao tontolo izao hoy Jesosy. Mety ho tapitra amin'ny herinandro ange izao tontolo izao ry havana. Fa mandra-pahatonga an'izany dia hombantsika Jesosy. Mety ho tapitra afaka 10 taona, afaka 5 taona. Fa mandra-pahatonga an'izany dia Jesosy nefa laza fa hombantsika izy. Mba ahafahany mombantsika dia militsika androany tena mitady azy amin'ny fotsika rehetra. Raha misy zavatra ny aminao any, hitanao mihitsy hoe mila misy tsy metimety, dia hitady an'Andriamanitra. Tonga eto ny mpandrafitra, tonga eto ny mpamboatra, tonga eto androany ry havana malala. Ny mpanarina, tonga eto androany ry havana malala. Ny mpamboatra fiainana nanamboatra ny fiainantsika tsirairay ihany. Manomboka ny fotsika sy ny saintsika any mihitsy aloha no mamboarina. Ry havako, ndao tsika hideran'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Ndao tsika hivavaka dia hiantso an'Andriamanitra amin'ny fotsika rehetra. Anatin'ny tokantrano any ianao amin'izao fotoana izao. Ataovy mihitsy ny fitoeranao, ataovy ny fomba fahanao miantso an'Andriamanitra amin'ity androany ity. Antsoy amin'ny fombanao mihitsy izy. Tsy maninona izay fomba hiantsoanao azy ry havana. Asandrato mafy ny feonao, asandrato ny tananao, mandoli mihitsy ny lohalikeo raha azonao atao izany androany. Fa ilain'Andriamanitra ianao miantso azy amin'ity androany ity. Ary rehefa miantso azy ianao dia izy no nilaza fa aneo zava-mahagaga sarim-patana izay mbola tsy fantatrao izy, izay mbola tsy hitanao izy. Haleloia. Izy ihany nanome toky anao an'izany androany. Atsoy izy dia ho valiana ianao. Atsoy izy dia ahita azy ianao. Tadiava izy dia mbola hita. Ka tsao izy dia mbola azo atao ny manao an'izany amin'ity androany ity. Fa ho avy ny fotoana hitady an'Andriamanitra ny olona fa efa tsy ahita an'Andriamanitra tsony. Efa tsy ahitsy Andriamanitra hamaly azy tsony amin'izany fotoana izany. Fa androany Andriamanitra mbola mamaly. Androany Andriamanitra mbola hita raha hitady azy ianao. Hivavakantsika amin'izao fotoana izao. Jesosy eo ndeto indray izay androany. Le olona mpitady anao, le olona mpikatsaka anao eto Andriamanitra. Eto amin'ity fandarana ity no toerana anankiray mba ahafahany mitady anao Jesosy. Amin'izao andro sabata izao Andriamanitra. Mangataka ny fanatrehanao hidina any amin'ny tsirairay avy. Ny isa-tokantrano misy ambatan'olona Jesosy izay manaraka an'izao fandarana izao. Jesosy eo tokana ny zavatra ilaina eto androany dia ianao. Ianao sy ny mombanao, ianao sy ny fanatrehanao. Izany ny tadiavina eto Tompo. Tsy ampy anay ny nitady vola nandritra ny herinandro iny fotsiny Jesosy. Mety nahita ihany ange zay. Mety nitady vola ange zay Jesosy dia nahita tamin'ny herinandro. Mety nitady ny zavatra ny ilaina izay dia nahita Tompo. Ny zavatra tokoa mety nangatanay dia hitanay Jesosy eo. Fa tsy ampy anay ireny. Fa androany izay mila mahita anao. Androany izay mila mahita ny tavanao. Mila mahita ny fanatrehanao ny fiainanay Jesosy. Satria fantatra efa na dia hanananay an'izany zavatra rehetra. Na ho azonay avokoa aza izay irinay. Ianao anie no niteny. Inona moa ny soa azony olona na dia omena azy aza ny zavatra rehetra nefa ho very ny fanahany. Ny fanahanay tsy tianay ho very. Mahatonga anay tonga eto androany hitady anao. Hitady anao satria ao aminao ny zavatra rehetra, ny fahavelon'ny fiainanay, ny banga rehetra izay mety fahabangana Tompo. Fantatra efa ho hitanay ao aminao izany raha tadiavinay Jesosy. Tonga eto izay reto amin'ity androany ity. Mety olona vitsy izay Jesosy. 500 mianadahy Jesosy malala. Fa 500 mianadahy mangeta eta maniry anao. Anatin'ny tokantrano any Jesosy eo. Maniry anao zay. Ianao malala Tompo. Ny anatin'ny fonay tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Tsy misy miafina aminao Jesosy. Tsy misy miafina aminao.
ny zavatra izay mety eny anatinay ihany amin'ity androany ity miariary ao anatrehanao zany. Raha misy fahalotona Jesosy miariary ao anatrehanao. Raha misy Jesosy malala tsy fahamendrehana dia miariary ao anatrehanao. Fa raha misy koa etaeta sy fitiavana dia tsy takona aminao ihany koa zany. Fa hitanao zany Jesosy ary hoentina eto anatrehanao zany Jesosy malala. Androany angatahana ny fampindramponao anarona ray tsy ray avy reto Jesosy. Ho hitanao ny etaeta eny anatinay, ho fenonao ny fahabangana rehetra amin'ity androany ity Jesosy Kristy Tompo. Ho hitanao Jesosy ny zavatra irinay amin'ity androany ity. Maniry anao zay Jesosy. Maniry anao ilay ranonaina. Maniry anao ilay mofonaina Jesosy malala. Halleluja. Ataontsika ty raha mahafinaritra be ty androany. Ataontsika ty raha mahafinaritra be ty androany. Hitentsika androany hoe ianao Jesosy ilay ranonaina. Ianao ilay ranonaina tadiavin'ny olona rehetra, irinin'ny olona rehetra ianao Jesosy. Ianao Jesosy ilay ranonaina tsy ampin'ny olona fa betsaka ny olona tsy mitady anao. Fa zay eto Andriamanitra hitady anao zay Jesosy malala. Hitady anao amin'ny fonay rehetra zay Jesosy. Hikatsaka anao amin'ny fonay rehetra zay Jesosy. Hitady anao amin'ny herinay rehetra zay Jesosy eo. Ny fotoananay atokana hitadiavana anao Jesosy eo. Halleluja. Hikatsaka anao zay Andriamanitra. Dia hita ny fanatrehanao zay Jesosy malala. Amen. Amen ato. Sotranao zay Jesosy. Mivavay anao. Bluetooth disconnected. Mivavay anao amin'izao fotoana izao dia tenenao androany ry havana malala. Tenenao androany. Halleluja. Za Jesosy mangetaentanao. Bluetooth connected. Tenenao androany hoe za Jesosy mangetaentanao ahako. Amen. Misy olona any mety mangetaenta fa rano mitadiaviny, zavatra hafa nitadiaviny. Fa ianao eto androany. Onatsika zany ranonaina zay tena mateza. Ranonaina zay tena ao an-tampony Kalvariny misy an'izany ranonaina zany androany mba hitady ianao. Halleluja. Sarotana sady efa tsy lavitra anao e. Halleluja. Ranonaina zay tena mateza ao an-tampony Kalvariny. Sarodana io mety miteza fa tsy lavitra tsika rehetrarehetra zay mitady androany. Ranonaina tsara loatra mora avy maniry azy re. Mba eto fanekotra zay tafiditra mietetika tokoa. Loharano sy mety horitra maritra mandraksairitra mandrakisa. Manadio ny loto rehetra. Ny loto rehetra efa kosa tsy lavitra anao. Loharano sy mety horitra fa maritra mandrakisa. Manadio ny loto tsika rehetrarehetra io loharano io. Halleluja. Efa kosa tsy lavitra anao. Tsika rehetra ira mafy. Ranonaina tsara loatra mora avy maniry azy re. Mba eto fanekotra zay tafiditra mietetika tokoa. Ny fitiavany Jesosy no manolotra io rano io. Eo afaky izay mampiseto hatakandro tapahoany. Ny fitiavany Jesosy tompo no manolotra io rano io. Eo afaky izay mampiseto hatakandro tapahoany. Tsika rehetra irana ranonaina tsara loatra ianao Jesosy. Tsara loatra razony maniry azy re. Tsy mba
Ranunaina sara loatra Ramorazy maniry azy re Tsy baeto fany akoatra Zay tafiditra dia tetika kokoa Alleluia. Na Jesosy malalo. Misy ranonaina midina amin'izao fotoana izao ry havana malala. Ho an'izay mangeta eto io, tsy lavitra io. Fa ho ilay tononkira manao eo an-tapon'ny Kalvariny misy an'izany. Eo no misy an'izany ranonaina mateza maharitra mandrakizay. Omena an'izay rehetra mangeta eto androany. Inona mampangeta eto anao? Misy zavatra ve tiany ilainao? Mila fanasitranana ve ianao? Izany mampangeta eto anao? Misy ranonaina mitondra fanasitranana ry havana malala eo an-tapon'ny Kalvari. Ary izany nahatongavantsika eo androany. Ho eo tsika androany satria tsika mahafantatra. Alleluia. Fa io ranonaina io dia ranonaina maritra mandrakizay io. Io ranonaina io dia tsy lavitra an'izay rehetra mitady azy io fa eo akaiky. Alleluia. Tadiavo Andriamanitra dia ahita azy ianao. Dia nenao Jesosy aty manatona anao mba ahitino amiko izany ranonaina izany Jesosy. Ahitino amiko izany amin'ity sabata ity. Fa fotoanan'izany androany. Tsy vitsy tamin'ny olona ry havana malala nandray ny ranonaina tamin'ny andro sabata. Nidina tao aminy ny fanasitranana tamin'ny andro sabata. Afaka ny etaeta. Afaka avokoa ny rofo rehetra, ny fahoriana rehetra. Satria nisy ranonaina namelona nidina tao anatin'izany. Tianao Jesosy androany. Anjaranao indray izao. Anjaranao amin'ity androany ity. Raha mangeta ety ianao ry havana malala. Samy mangataka an'izany tsika rehetrarehetra. Misy Andriamanitra eto afaka hanadio. Afaka hanasanao. Jesosy rehefa mamindra fo amin'ny olona anankiray. Dia sady miteny izy manao hoe anaka voavelany elokao. Fa mitohy. Betao ny fandrinao. Mitsanganaka mandehana. Aoriana ny famindram-pon'Andriamanitra. Misy fanafahana ry havana. Misy fanafahana. Alleluia. Ary tian'Andriamanitra ianao handray an'izany amin'ity androany ity. Alohantsika androany ity ny avariny avariny Jesosy. Mila Andriamanitra mamindra fotsika androany. Samy mangataka ny famindram-pon'Andriamanitra iditra amin'ny falayana. Samy mangataka ny famindram-pon'Andriamanitra. Ianao marary io. Angatao ny famindram-pon'Andriamanitra iditra aminao. Ianao mila fanafahana io. Angatao ny famindram-pon'Andriamanitra iditra aminao. Alleluia. Ianao mila fiainana vaovao io. Angatao ny famindram-pon'Andriamanitra iditra aminao. Alleluia. Amboary Jesosy ratsamba itsy fa iova manomboka ny Amboary Jesosy mifoko. Amboary Jesosy Ametratanana ny fokely io. Io kuna ora madika io. Ora mvady io ametratanana io tenere. Facevo guarda para mostrare la la. Tenere tutta la motra fino. Paumezi chiamano cisa Chiamala la testa del Milano. Resta Milano che mangia quante tempo. Milano mangietta in Milano. Mangietta Pagi usai semuanya. Mangietta in Milano Milanao mangetaetanao ny fanahy midina Jesosy midina ty anatrika ianao mba hahafaho mba Jesosy ifukuriti bakefeu famuramani Muramiuva muramivituku Amsyanara Jesosy angkatu
Baratsano Jesus Baratsano Toetra tsy medika ananako Milanawa Jesus Milanawa Milanawa Mageta Ekasa Milanawi Panai Milanawi Kumetesa Hataya Milanawi Panai Milanawi Panai Milanawi Kumetesa Hataya Milanawi Panai Milanawi Kumetesa Hataya Hallelujah. Amen. Jesus malalo. Mora miova tokoa nge Jesus mora miova mifonay mora miova. Ny fonay mora miova ny sainay mora mivadika Tompo. Misaotranao an'izay Jesus. Misaotranao. Misaotranao zay satria raha zahay mora miova sy mora mivadika. Fa ianao ange Jesus mora manadio koa e. Ny tananao ange mora mitsotra Jesus. Ny fonao koa ange mora mitsotra e. Tsy nisy olona tao anaty Baiboly Jesus malala. Tsy nisy olona nanatona anao ka tsy nandray ninina taminao. Tsy fantatrao reny olona reny. Mety nivadika reny olona reny tao aoriana. Mety tsy nanaraka anao akory ege reny olona nandray fahasitrana reny Jesus e. Tsy nanaraka anao akory ege le olona 15 voky Jesus. Tsy tonga niaro anao akory rehefa tonga ny fotoana. Tsy tonga nitomana anao akory rehefa tonga ny fotoana namantsiana anao. Fa afa-po ianao rehefa namoky an'ireny olona reny satria tsopo ianao Jesus malala. Tsara ianao Jesus io. Zany mahatonga ilay tsy misalasala manatona anao. Fantatray fa rehefa manatona anao zay tsy maintsy mahazo ange. Fantatray izy Jesus fa rehefa miantso anao zahay dia tsy maintsy sitrany. Fantatray fa rehefa mitady anao dia tsy maintsy manazo vahaolana Tompo. Tsy maintsy milamina ny fiainanay. Mbola tsy nangataka koa zay dia efa miteny ianao fa fiadanana nomenao anay. Avelanao anay izany. Misaotranao zay Jesus. Ndra zay manatona anao. Manatona anao zay. Mora miovaova tokoa Andriamanitra. Mora mivadika. Jesus raha iso ihany anefa na dia tsy mendrika aza. Raha iso ihany anefa na dia tsinontsinona Tompo. Raha iso ihany androany. Fa manolo tena ho anao zay Jesus malala. Andriamanitra itsotra andray anao ty androany ty. Halleluja. Iray lay malalo lay be indrafo ity zanakandala mahamindrafo azavela ovely tsy masarady Venu
ambony zany tanàna ngeza be zany ianao manomboka miakatra ianao manomboka voaray ny mombanao rehetra rehetra ny ambana malala manomboka resitalemanitra tanana ny mombanao rehetra noa halleluja mena tompo ity olo mandra tsy matrakakory mba esorina rayo ty kapoka mangiry doroafona mahity lalano fini ianao ery tombolay sakaizatsa miaraka minaolignane tsy maoveryanja na iveriny trayansarinao maher ramaray sonarayo ty ondry saikave mena tompo rayo malalo ity awity lay zanakatala lay zazanani nititaminawanantunanao mbaraswarayo azanavinao sisa rayo malalo ity awity lay zanakatala lay zazanani nititaminawanantunanao mbaraswarayo azanavinao mbaraswarayo azanavinao halleluja mena jesosy io andriamanitra tsy mandahanao zany ry havana malala tsy mbola nandanizaniza zany andriamanitra lainga ny devolo zany ny devolo ny mandainga miteny ny devolo ny mandainga miteny ry havana hoe mandahanao andriamanitra ry havana vao nanoty Adamaseva dia nandainga ny devoly anoteneny manao hoe mandehana miafonareo ndala misitrikinareo fa nareo tsy tian'Andriamanitra tsony tsy mety amin'Andriamanitra tsony engenareo e maty engenareo e ho faty engenareo zao e tahotra avy hatrany tao anatin'ny Adamaseva ry havana malala fa ry havana Andriamanitra tsy zany ozy Andriamanitra hoe ry Adama aiza ianao mbola tonga ihany Andriamanitra mitady na dia olona voavy nivadika tamin'ny azy na dia olona voavy niala tamin'ny azy fa ry havana malala tianao ange Jesosy tsy misy Andriamanitra tianao ohatrany io zany ianao ve ry havana malala raha olona voavy nivadika taminao nametrahanao fitokisana nanakinanao ny fonao sy ny fitiavanao rehetra nafatrafaranao mihitsy a hoe tena aza mivadika amiko nareo a tiako nareo a tena noforonoko nareo nataoko ampy anareo ny zavatra rehetra sy ny sisa ry havako dia mivadika aminao iny olona iny ary tena mivadika aminao tena nanao izay nampalahelo aminao ny zavatra miteneninao azy mihitsy ny tonga dia nodikainy tsisy nataony inona ny zavatra ataonao ry havana za mino fa tsy dia hitady an'iny olona iny ianao ny ataonao aloha dia tonga dia tesitra ianao avy hatrany ianao dia kivy ary mety hitenenao hoe tapahako ny fifandraisana tsy avako tsono ozy izy tsika tsy mifandevy maty ozy tsika ataoko inona tsony izay olona ohatrin'iny ozy tsika za tsy matoky an'iny tsono ozy tsika tsy
mety amitsony miaraka amin'iny ozy tsika namotika ny fenako afy nadoro ny lambako dia lasitsika mandeha ry havana malala. Inona ny zavatra nataon'Andriamanitra vao nanoty a Damaseva? Nanao programa izy. Ozy Andriamanitra hoe mbola hitady indray aho fomba ahafahako mihavana amin'ireto olona reto. Hitady indray aho fomba ataoko. Tsy maintsy vita fihavanana amiko ireo. Na dia nandahazy ireo. Na dia nandahazy ireo. Ary nataony lasa izy nitady any Adama. Ry Adama, aiza ianao? Mila mbola mahita anao ahy e. Mila mbola miresaka aminao aho. Mila mbola manamboatra fitafiana ho anao ary Adama. Aiza ianao? Aiza ianao fa tiako foana ianao. Halleluja. Tianao Jesosy ry havana. Tianao Jesosy. Mena Jesosy malala. Tianao Jesosy. Halleluja. Mba mangataka an'itony le hira azafady ozy izy. Ndry tony le hira inona zany Andry Amino. Mety efa nandeha teo a. Tianao Jesosy ry havana. Raha zany ny fitiavana namen'Andriamanitra anao, inona no mba hahafalintsika anazy? Mbola lasa ihantsika mania. Mbola lasa ihantsika manota. Hatramin'ny zavatra teneno mbola editsika hevitra foana. Nefa Andriamanitra tsy niady hevitra taminao. Tsy nila fanazavana avy taminao. Fa nitiaviny fotsiny ianao. Halleluja. Mena Tompo. Tianao ange Jesosy. Androany, raha andro anankiray mba tadiaviny. Raha andro anankiray ry havana no mba ilainy aminao, mba hitenenanao aminy hoe tianao a Jesosy. Hanaporofonao aminy hoe tianao a Jesosy. Ho ataonao ve zany? Za teteny aminao androany fa nifatongavanao eto mahafaly an'Andriamanitra. Tsy mahafaly ny olona, mahasolosorena ny olona, hanasiany olona ady hevitra. Fa mahafaly an'Andriamanitra ny hatongavanao eto. Halleluja. Samonjena Nujarai sitraku Sinterena Nilanitra Nilaujani Vuninaini Naitini Munyamitsi Kenafitiavanija Masi Mununanau Wefametini Sizaka n'olombelona no famandra ny tenany ataony sorona mba hatateraka le fikasana fitiavana tena fitiavan'iza tsy voavidy volana re nilairana latsany Ni erukau no fafani Simila tani nise Simila vali ni Fanatuni Tapi tiada nisa Bene te socio. Simila tani nise Simila vali ni Fanatuni Tapi tiada nisa. Hallelujah. Amen. Tiavana na tugavana wetu. Tiavana na tumeza na lonye. Tiavana. Hallelujah. Nana baraka ulang sana nyo
sitrapo fanavitanahy noratraina novonony anao nosolony erokay fitiavana tena fitiavaniza sy mavidy volana reny lalalatsany ny heroko ny erokao no fafany sy mila tadiny ze sy mila valiny fanatorony taditiavanza sy movidy volana reny lalalatsany ny eroko ny erokao no fafany sy mila tadiny ze sy mila valiny fanatorony taditiavanza tsy mila taliny ze tsy mila valiny fanatorony tambitiavaniza fanatorony tambitiavaniza. Halleluja. Amen Jesosy. Aina nge zany natolotra mpitiavana zany drapany. Aina zany. Zany tsy hoe vola. Ianao raha manome 25,000 olona na manome 10 euro olona toy izany hoe atolotra mpitiavana mihitsy ty anao. Ie. Satria tsy mbola aina. Fa nen Jesosy. Aina zany natolo ny ampitiavana zany. Halleluja. Aina nge zany drapany. Raha nge zany drapany. Fa fitiavana nanolorany azy ianao. Tsika ndray mbola tambatambazana fomba manolo tena ho an'i Jesosy. Hanaovana antso avo. Tenenina daholo ny zavatra rehetra vao mitenitsika hoe Jesosy ty mba hanolo tena ho anao. Efa tena hanaovana zavatra betsaka mihitsy. Itenenana zavatra maro. Hanefitsika manolo tena ho an'i Jesosy riavana. Miforotra amin'ny alikitsika. Manao izay mba mahafinaritra azy fotsiny tsika. Ary mbola tsika ihany no miotony vokatra izany. Mbola fahasoavana ihany ny ao ambadika izany. Halleluja. Ratsika androany mba hiteny za Jesosy ty anao ahako. Amen Jesosy. Ratsika androany hiteny eto anatrihan'Andriamanitra ty anao a Jesosy. Mba hatolory a Jesosy rehefa ny fonao io io nge no tadiaviny. Mba hatolory io androany ty azy. Halleluja. Avertsika io io rehefa aveo tsy zay la avertsika le ira rehefa aveo. Avertsika le tsy mila valiny teo aorianan'izay io zay dia ratsy amitsika atiatsika Jesosy. Halleluja. Fantatrao ny ao aratiako auraiko namitohitra namale namina fantatrao ny momba irehetra naiza misy azy Jesosy malala hitanao angezae hitanao Jesosy iza motsika no mba hiteny fa ty an'Andriamanitra liavana malala nefa teny ekeny Jesosy ny fitiavatsika. Halleluja. Ny fitiavako na dia tsy haiko aza mihitsy. aza imitia tsy miaotra ny vadako tsy
Tuana Tukanatenda ya Tuhan Yesus malam. Tianau saya. Tukanatenku. Tukanaliteni kufisabu Tiana. Haleluya. Sampai kita dalam tukar yang saksi yang punya. Dan selain babaknya, dan sebulan maisen saja baca. Dan dengan sama sebulan sen, saksi yang punya dan sos. Haleluya. 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 Ozy le rahavavy anankiray izay foana rehefa miresaka amiko hoe za manko izy zafavy mabiny za olona adondrodondrony izay. Fa ny foana nyteneny anazy tsisy nina fantatro mihitsy ange olona tsy dia mahazo zavatra izay aho izy izay foana mbala izay ry havana Andriamanitra tsy miandry olona tsy mitady olona tanteraka Andriamanitra tsy mitady olona hoe iza ny tena olona tena intelligent indrindra eto tany ho tadiaviko anahako. Iza ny olona tena manam-pahaizana indrindra. Iza ny olona tena mahay mandahateny fa reny ny teny ilaiko. Mifanohitra amin'izany ny tadiavin'Andriamanitra. Olona miraiki dela mihitsy ny tadiaviny. Haleluya. Tian'Andriamanitra ianao io. Na inona fantatrao na inona tsy fantatrao. Zavatra tokana ny ilain'Andriamanitra aminao androany ty azy ve ianao. Zay no mila hita eny aminao. Ampian'Andriamanitra ny fonao ty azy. Tsy manino ianao tsy mahay mandahateny, tsy manino ianao tsy mahay ninina. Tsy manino izany. Tsy misaina ny manompo an'Andriamanitra fa ny fo. Rehefa ny fonao no miteny eo anatrehan'Andriamanitra dia faly Andriamanitra mahita an'izany. Tian'Andriamanitra izany. Haleluya. Mahafinaritra an'Andriamanitra izany. Tianao Jesosy. Ao averintsika ilay hira nangatahana namantsika teo rahavavitsika teo. Averintsika izany androany. Tsika rehetra hiaraka hira androany tsy mila valina ianao Jesosy. Antsaro ny fitiavan'Andriamanitra tsika. Haleluya. Amen. Mujaranya citaku cinterena Nilanita nilauzani vulinaini Naitini munyamici Nilasitiavaniza Masih nulanga Wefanitini
izaka n'olombelona no fanarà ny tenany nataony sona mba hatateraka le fikasana fitiavana tena fitiavaniza Halleluja! tsy voavidy volana reny ilay rana natsany Bene Jesusia! ny heloko ny helokao no fafany Tsy mila tambin'izy! tsy mila tambin'izy Tsy mila valiny tsy toy mila valiny fanatolony natolony tamin'itiavana fitiavaniza tsy mila tambin'izy tsy mila valiny fanatolony fitiavaniza nalandaraka ulansananu ny utanay nanaiky antsitrapo ny fanavitanay noratrana novonony anao ny solony erokay fitiavana tena fitiavaniza tsy voavidy volana reny ilay rana latsany Heloko sy heloko amin'ny fafany heloko ny helokao no fafany tsy mila tambin'izy tsy mila valiny fanatolony tampitiavaniza tsy voavidy volana reny ilay rana latsany Heloko sy heloko amin'ny fafany Halleluja! tsy mila tambin'izy tsy mila valiny fanatolony tampitiavaniza tsy mila tambin'izy tsy mila valiny fafitiavana tampitiavaniza tsy mila tambin'izy tsy mila valiny fanatolony tampitiavaniza fanatolony tampitiavaniza Halleluja! Amen Jesosy io sotra Jesosy misaotra faningeza indrindra ny efa azonay Jesosy ingeza indrindra lehibe indrindra ny efa azonay amen Jesosy malala inany mbola ampatahotra anay Jesosy inany anananay fanahina Jesosy malala fa tsy ny lehibe indrindra tokoa ve rehefa nomenao anay Jesosy inona ny zavatra tsara mihoatra n'izany hoe voavela heloka Jesosy inona ny zavatra tsara mihoatra n'izany hoe fiainana mandrakizay Jesosy io inona ny zavatra tsara Andriamanitra raha ny zavatra rehetrreto ve Jesosy fiainana mandalo fitopolona 20 taona Jesosy malalo inona ny atahoranay an'izany raha mihoatra ny mandrakizay Jesosy raha mihoatra ny mandrakizay izay atolotra ao anay Jesosy amin'ny alalan'ny fanomezanao fanoloranao ny tenanao sy ny ainao teo ambony hazo fijaliana Jesosy malala misaotranao zay Jesosy ny lehibenao efa nomenanao ry havana hain'Andriamanitra atao ny zavatra rehetra manaraka an'izany tianao Jesosy raha natolony anao ny tenany tsy hoe nanolotra anao ny tenany sy ny rany sy ny ainy izy dia nijanona teo dia tsy manana afa-tsy izany nomenanao tsy fa izany nigeza indrindra ry havana
fa manaraka an'izany ny fanasitranana, manaraka an'izany ny vaolana, ary nilaza izy manao hoe izany Andriamanitra nofo rehetra no misy zava-mahagaga izay tsy haiko fa. Aleloia. Mialohan'ny hidirantsika sady amin'ny tenin'Andriamanitra dia ataontsika ity raha mahafinaritra be ity androany. Faliana ho any manolotra anao an'izy ity raha mahafinaritra izy ity, mety mbola tsy hainao fa te hampahely anao fa tsy misy tsy hainy atao. Aleloia. Ary hainy ataon'ny zavatra rehetra. Amen. Jesosy. Tiako ahely ianao ato anatin'ny tily ity. Aleluia. Zabade Shahaya
rehetra hainy atao hoento reolana hoeo fa ny rehetra hainy atao fandalinonina miseo ny zava-drehetra hainy atao hoento reolana hoeo zava-drehetra hainy atao. Haleluya. Nena Jesus. Haleluya. Mahafinaritra izany ery izany. Mety betsaka taminareo mbola tsy nahay an'iny fa irany anaty firana mba hangatahako raha misy maheno ka mba misy mahita an'izany ery izany dia mba hangatahako hoe raha misy version hoe tena ino manko izany nataon'olona maromaro izy iny tsara ihany koa fa tsy dia tena mazava tsara fa raha misy version tena nataon'olona anaty studio mihitsy dia hangatahako raha mba misy manana an'izay mahafinaritra ny irany anaty firanany fiangonana pentekotista mitambatra izy iny mahafinaritra be dia mino amin'ny fanampahery anao. Haleluya. Tena hoe tsisy zava-mahagaga tsy hain'Andriamanitra tao, tsisy zavatra tsy hain'Andriamanitra tao. Haleluya. Fa ny ataontsika dia ny mitondra ny entantsika eo, mitondra ny entantsika manatona azy. Haleluya. Tsy miantsoantso fotsiny tsika dia miteny hoe Jesosy ahavidy raiso ty entako ty, atsika mihitsy no mitondra ny entantsika makao amin'Andriamanitra ry havana malala. Isika mihitsy no mitondra ny entantsika makao amin'ny Jesosy. Manatona eo tsika dia mitondra ny entantsika makao amin'ny Jesosy. Haleluya. Dia tonga eo tsika dia hitan'Andriamanitra tsika, hitan'Andriamanitra ny momba tsika, hitany eo ny momba tsika rehetrarehetra, tsy misy miafina aminy. Haleluya. Izany ny zavatra tadiavin'Andriamanitra, isika manatona azy mitondra ny entantsika eo aminy. Mialohan'ny anotsika ten'Andriamanitra dia ndao ataontsika ty raha mahafinaritra be ty aloha dia ao anaty herititsika mihaino tenin'Andriamanitra androany. Ndao ataontsika ty raha mahafinaritra ty raha nataontsika tato ato izy ty ary voaingakaingana ihany vao tena nalefatsika teto. Haleluya. Anefa hira tena mahafinaritra dia ataontsika amin'ny fontsika rehetra izany hery izany androany. Haleluya. Hiritsika androany hoe mpandresy Jesosy. Haleluya. Imakomantsika andraisantsika ny ten'Andriamanitra ao anatin'izany hery izany dia rehetra mpandresy izy dia hira androany mpandresy tsisy afaka ny andresy. Haleluya. Iza no azo ampita ay amin'ny herinao, iza no azoko andrandraina ankotranao fa ianao. Haleluya. Fafenon'izao zava-drehetra tsy misy ankotranao fa ianao no fafenon'izao zava-drehetra izao fanahy masino. Fiainana magaga isana sofikorana amin'ny anaran'i Jesosy ianao anaty vaka-herinandro ianao fiainana magaga isanandro hitanao miaraka amin'ny Jesosy. Haleluya. Amen. Jesosy mitrotra mafy avy ao am-poko ao ny herina tsika rehetra ilana mpandresy pandresy ao miaraka aminao manao trano ny mpandresy ao miaraka aminao tsy misy afaka mandresy ao daladalana afaka mandresy ao
Ianao no ilay ny fiainako antoky ny androko fombiazako fa ianao no fafenon'izao zavatra etr'izao tsy misy ankoatranao zavade etizao vanai masino fiainana magaga isana miaraka amina mitrotsa mafy miaraka aminao tsy misy afaka mandresao miara-dalana aminao tsy misy afaka mandresao tantanana Alléluia. Sotran'Andriamanitra tamin'izany fotoam-bavaka nitondratsika tanatin'ny fanatrehan'Andriamanitra zany a. Androany kosa amin'izao fotoana izao tonga ny fotoana inotsika ny tenin'Andriamanitra. Mangatà mihitsy ianao amin'ity androany ity lasana bavy malala hoe andray teny avy amin'Andriamanitra ianao, tsy alamaina eto any ianao a, fa tena hoe andray teny, andray afatra, andray bitsiky ny fanamasina, tena hoe Andriamanitra hiteny aminao mihitsy ary ho teny tonga nofo a eo amin'ny fiainanao ny teny izay ho renesinao a amin'ity androany ity. Hivavaka isika amin'izao fotoana izao. Misaotra anao Jesosy tamin'ity fotoana androany ity, noho ny amin'ny fitiavanao, noho ny amin'ny fitantananao anay tsirairay avy izay tonga soamantsara eto indray amin'ity androany ity. Dia midera ny anaranao zay Tompo ary mankalaza sy manome voninahitra ny anaranao. Dia tario lalana ary izahay Tompo malala. Raha tonga indray ny fotoana hinona ny teninao dia vanginisa tokantrano isa-vatan'olona ary voakasiky ny teninao a, hatrany anatin'ny efitranony fony lalina indrindra, hatrany anatin'ny fiainanay lalina indrindra. Dia hidirana izany teninao izany Jehovah Andriamanitra, hanapaka ny anatinay. Didina sorohana ny fanatrehana ratsy rehetra sy ny fanelingelenana tsy hanapanapaka anatin'izao tao anatin'izao tontolo-teny izao. Fa naiza misy ny olona dia ho renesina izany teny izany a, ho tafita soamantsara mankasitraka Jesosy malala
ity ary ny vatako ampindramiko anao amin'ity androany ity ho fantsona fotsiny fa ny teny rehetra dia avy aminao fanahy masina amasino a Jesosy somendrika anao tokoa ho solo vavanao eto indray amin'ity androany ity ary ny teny izay ho zarena dia teny anangana tena hoe teny amakivaky ny vatanay iray manontolo ny taolanay sy ny nofonay dia amelona anay ary ampatanjaka anay ny anaranao Jesosy tario lalana ary fa mihaino anao zay a halleloia amen. Andriamanitro manatenanao Andriamanitro manatenanao Fati izay anao dia nay marina tsy nanarya Fa ny tananao namonjy ahy foana Fijerinao Fievitrao nahitsy ho ahy Izay anao tefona mampahery haintso nanoanao tsanjera ankehitriny tompo ankehitriny ao venino fa anilateranao hitarikay faminilananao Matukiao, itananao no regiwao Nanjanawao, si usasachao Iandi manja piadinao Nawezeinas, nawesunaku Sawokizao ianjifun Anamita rejes, angasakuya Kawade mawitanizao Uturizao Di mafiazanya giti Tini-tininao yan tungko Ifikiriku Naketikangku Nagpinimani wechanda manawa Afuiku Haleluya Isay mo ba na aditiku Nanuana Sandera ankehitriny tompo ankehitriny ao menino Kanila kwenanao Itarikay maminilanana Manakianao sinatukiao Itananao nuejiwao Nanjanawao si usasachao Iandi manja piadinao Nawezeinas, nawesunaku Sawokizao ianjifun Namamita rejes, angasakuya Kawade mawitanizao Manakianao, manakizao
Halleloia. Mangataka androany hoe alohan'ny idirantsika amin'ny ten'Andriamanitra ndao veritsika aloha zay iry zay fa za mino fa misy olona miandry an'Andriamanitra eto ary ny vahaolana eo amin'ny fiainanao io Andriamanitra ihany sisa. Ndao veritsika zay iry zay mampionina hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra sika tsy de lava ny tenin'Andriamanitra fa ndao veritsika zay iry zay ho voninahitra Andriamanitra mezitsika fafapoandrana baverika fa mba tiany mihitsy maty zay iry zay sady iarabantsika zay rehetra zay vao niaraka taminay teto androany de tonona aminao ny fiadanana tompo ary teteny aminao koa hoe vahaolanao de fiandrasanao an'Andriamanitra sisa ndao iandry an'Andriamanitra fa io tsy maintsy tonga ndao halleluia satria voninahitra Andriamanitra zany Andriamanitra manantena nawa Fatizay anao de nay marina tsy nanarya Fanitananao namonjy any foana Fijerinao Fievitrao na itsy hoa Zay anao tofona mampahery hainjo nanoanao tsanjera ankehitriny ao de mino fa nila toeranao hitarikay family lalanao Manakialao si matukiao Tananao no ejiwao Niajanawao si usasachao Iyanji manja piarinao Naweze ilatu Kawe sunuku Tawopizao Iyanjifu Kama mitarejeshi Andasa kuyao Kawade maritanizo Kutuliza Mafiazany adyty Teniteninao ihany tompo Ny fikiriky matety tampo Naiteny mamy hoe tsy andao anao Afoiko Izay mombanao adidiko eo ary tsika rehetra iteny hoe zay anao Jesosy teo foana Zay anao teo foana Lamela renanao Ampahela izory foana anao Ary raha mbola tsy mezera ianao nanoanae Halleluia Ankehitriny ao de mino Fa mila premionao Hitarikay aminy lalanao Manakianao si matukiao Tananao no ejiwao Niajanawao
misaotra an'andriamanitra le betsika tamin'izany iry zany a matoky afanapahery atsika mirabana rehetrarehetra izay tonga miaraka aminay eto androany misaotra anay satria na de maro ary ny zavatra zay mety hoe mandeha eo amin'ny raha resaka zavatra jerentsika amin'ny Facebook eto a betsaka angamba ny zavatra mety azo jerena betsaka ny zavatra mety fialam-boly hitao a eny fa na de atao ke fotoam-bavaka ary mety betsaka koa ny ao amin'izao fotoana izao fa misaotra anareo manokana raha tonga miaraka aminay eto nareo androany de faly be zay mahita anareo de matoko koa zay fa tsy isodiso fanatenana isika zay toketo efa nanomboka efa nahazo hery tsika tanatin'ny fotoam-bavaka de eny ten'andriamanitra indray ary tsika androany de tonga soa de maharetatra amin'ny farany a fa ny faharetanao hatramin'ny farany ny tena zava-dehibe ho tahin'ny tompany antsika rehetrarehetra hitsavatra any amin'ny ten'andriamanitra ary tsika aoriana ten'andriamanitra de hivavaka tahaka ny mazara moa tsika efa fanefany androany ngamba na fany telony a de hivavaka maharitra kely tsika aoriana ny toriteny a misy olona miravavindray araka amiko eto rehefa aveo aoriana ny toriteny a hiara hivavaka hitondra tsika anatin'ny tontolon'ny vavaka salamo fahavalo novakitsika androany salamo fahavalo a ka ny andininy voalohany a hatramin'ny fahasivy a no angalantsika fampahirezana amin'ity androany ity ny soramany de ny voninahitra andriamanitra sy ny voninahitra nomeny ny olombelona alleloia ny voninahitra andriamanitra sy ny voninahitra nomeny ny olombelona zany hoe io voninahitra io a de voninahitra mitovy fa tsy sahala angamba ny azo ilazana azy andriamanitra manam-boninahitra de iny voninahiny iny hoy tena manitra hoe ny voninahitra andriamanitra sy ny voninahitra nomeny ny olombelona avy teo aminy zany nisy voninahitra de iny a no nalainy a ataony omeny ny olombelona ho ny ten'andriamanitra ny amin'ny Samuela voalohany toko faharoa ahitsika tsara ty teny ty ozy andriamanitra ny amin'ny Samuela voalohany toko faharoa andininy telopolo manao hoe zany nanaovan'i Jehovahandriamanitra ny Israely hoe efa voalazako fa nitaranakao tsy nitaranadranao no andeha anatriako mandrakizay fa ankehitriny kosa ho Jehova sanatry ahy zany fa zay manome voninahitra no omeko voninahitra ary zay manamavo ahy no afabaraka izara voninahitra zany andriamanitra voalohany indrindra any aloha efa mizara roa ny voninahitra ny omen'andriamanitra voninahitra eto amin'le soramandry amin'ny salamo fahavalo de ny olombelona iza hoe olombelona tsy nanome voninahitra zavatra hafa andriamanitra ny voninahitra andriamanitra tsy nomeny robot tsy nomeny ny biby tsy nomeny ny voninkazo tsy nomeny ny nizaniza fa ovakitsika eto nge ravana hoe lehibe zany zavatra nataon'andriamanitra atsika zany salamo nataony Davida moa izy ty andiny voalohany Jehova tomponay io Jehova tomponay io endreny voninahitra ny anaranao amin'ny tany rehetra nataonao eny amin'ny lanitra ny voninahitra ao avy amin'ny vavany zaza madinika sy ny monono no nanorenanao hery no ny mpandrafy anao mba hampanginanao ny fahavalo sy izay tahamaly ratsy andiny ny fahatelo raha jereko ny lanitra ao a zay asa ny ratsan-tananao sy ny volana makitana zay ny fironinao inona moa ny olona no atsarovanao azy ary ny zanak'olombelona no amanginao azy fa efa nataonao ambany kely no andriamanitra izy ary efa nosatroanao voninahitra sy fiandrianana efa nampanjakainao amin'ny asan'ny tananao izy ny zavatra rehetra de nataonao eo ambanin'ny tongony de ny ondry amanosy sy ny biby rehetra sy ny omby ary ny biby diko mba mivoromanidina sy ny hazan-drano any an-dranomasina izay mandeha amin'ny lalan-dranomasina eny Jehova tomponay eo endreny voninahitra ny anaranao amin'ny tany rehetra alleluia amen nakasika anaty teny ty hoe raha jereko ny lanitra ao a any andiny fahatelo zay asan'ny tananao rehetra
ny volana makita izay ny fironinao. Rehefa mijery ny zavatra nataon'ny tanan'Andriamanitra isika dia tena manaiky hoe lehibe Andriamanitra. Dia hoe tena mahay mifanaraka mihitsy, miresaka mihitsy zany ireo planeta ireo e. Dia miresaka mihitsy ireo planeta ireo hoe volana, andala aloha ianao miditra. Fa za raha pitso ivoaka hoe zao masoandro. Dozy ny kitana izay koa mba hiparitaritaka kely eo e, mba hanampinampy eo e. Dia mipotra amin'ny masoandro amin'ny atoandro dia tsy hitantsony indray zareo. Mahavariana. Mahavariana mahita zany hoe tena rano mikoriana. Zay lasa teo tsy miverina eo tsony. Lasay zany reny dia avy aiza. Dia jerenao tsara fa rehefa tonga ny mafana ny andro, rehefa mangatsika aloha ny andro, rehefa ririnina be dia mihitsana daholo ny ravinkazo. Dia eo le hazo tena mampalahelo na mijery tena ringitra ny hazo. Fa rehefa tonga ho avy io masoandro io, aty andafo mantsy tena ahitana zay, tena misy fotoana hoe tsisy masoandro mihitsy. Ho avy io masoandro io, maniry amin'izay ny ravinkazo mba hahafahana maninona, mba hahafahana mialokaloka eny ambany hazo. Ilaina amin'izay ny ravinkazo satria tonga ny masoandro. Miresaka ny zavaboary. Tena hoe tena mahagaga mandinika ianao ary variana hoe zavatra rehetra amin'ity tany ity misy asany daholy. Mananamana mpihaza ahako. Ny chefko tao ampiasana taloha mpihaza, aty aminay feno chasseur. Dia rehefa mamono zareo dia zao ny ataon'zareo mamono biby. Dia maty hoe le biby dia raha tindry zareo iny biby iny dia didina rasarasaina dia sasany andrahoana hoanina eo moa, sasany samy mitondra hena mody. Fa indraindray hanina hono tsy tindry zareo reny, hitanareo le fosa reny, reny fosa reny zany tsy tindry zareo, tsy dia tindry zareo satria tsy dia fihinana hono reny zareo zany moa zany. Isika moa biby madio ihany no hantsika. Fa le fatina biby amin'izay avela eo. Dia iny fatina biby iny ry havana, tsy hoe mandoto tanàna zareo na hoe ajanona eo iny, fa tena fitandrona tontolo iainana mihitsy. Avela eo iny dia tonga eo indray ny biby hafa mihinana, tonga eo ny lalitra, tonga eo ny misy zavatra ilana azy daholo. Ny zavatra nataon'Andriamanitra tena kanao na io parasy tsy tiantsika io ary. Reny ao fotsy kongona tsy tiantsika reny, misy antony reny, misy ilanany reny. Reny areny atahoranareo vehivavy ao an-trano reny, misy ilanany reny ao an-trano ao ihany. Misy anjara asa manampy antsika reny. Mijery ny voninkazo ianao tena hoe miovana. Misy couleur tena tsy takatry ny sainao mihitsy ao anatin'ny voninkazo io, tena jerenao tsara. Mavokely dia ohatra misy fotsifotsy dia misy violet kely petipetina tena mahavariana. Ary ny tenin'Andriamanitra tena ny teny mihitsy hoe tadidinareo ozy izy, hozy Jesosy. Hitanareo ozy izy ny rehefa nanahy zany ny olona ny amin'ny tokony hohaniny. Dia ozy izy Jesosy any amin'ny Luka toko 12. Luka toko 12 andininy fahafiry izay, andininy 7. Hevery ny faniriny voninkazo, tsy mba miasa ozy izy na mamboly reny. Nefa raha zay koa aminareo, na dia Solomona teo amin'ny voninahiny azy, voninahiny rehetra tsy mba mitafy tahaka ny anankiray tamin'ireny. Jesosy zany tena resy lahatra fa na voninkazo io ary tena tsara tarehy io. Dia mandikitsika ny asan'ny tanan'Andriamanitra tena hoe maharavoravo, mahafinaritra. Mahavariana mahita olona anankiray amin'izao fotoana izao, ny zavaboary tena tandremana mafy mihitsy reny hoe vakoka reny, tsy ho simba, tsy hoe na reny biby efa hoe tady ho lany taranaka reny. Ohatra indraindray mahavariana mihitsy mahita hoe indraindray misy olona maty be dia be voatariky ny bomba, tsy dia taitra intsony ny olona, raha hoe misy biby latsaka ao anaty dalina tonga hatramin'ny pompier. Misy biby efa tady ho lany taranaka dia arovana mafy mihitsy satria manina asan'ny tanan'Andriamanitra mahafinaritra tena hoe zava-mahagaga. Reny rehetrarehetra reny dia tehitery aminao ninona zavatra tsara hitanao eto amin'ity tany ity. Misy programan'Andriamanitra anankiray
dia ny tsy ampitovy antsika olombelona amin'ireny. Hoy ny tena Andriamanitra hoe raha jereko ny lanitra sy ny lanitra sy ny asan'ny ratsan-tananao sy ny volana makitana izay ny fironinao. Andiny faefatra, inona moa ny olona no atsiarovanao azy ary ny zanak'olombelona no amanginao azy? Fa anatsara sala amin'inona mahafatifaty sala amin'inona ny bia alika kely mahafatifaty iny? Tsy mamangy an'iny Andriamanitra. Na mahafatifaty sala amin'inona reny ohatra tsy inona biby mba mahafatifaty anao mijery azy, reny panda kely reny ohatra. Za teny aminao, ninona fahatsarany zavatra asan'ny tanan'Andriamanitra zavaboary hitantsika, dia mbola teny aminao fa reny tsy mbola nivangin'Andriamanitra reny. Tsy misy mihitsy Andriamanitra dia hitoetra ato anatin'ity alika kely chien de salon kely mahafatifaty ty. Tsy nahita alika latsa-dranomasy ianao menira fiderana. Tsy nahita ombona mafamosoara tamin'ny ny ekoaka hivavaka. Satria nahoana? Satria tsika olombelona ny tsaron'Andriamanitra. Avolaza ny tenin'Andriamanitra matetika zareko aminareo te rehefa nanao ny zavatra rehetrarehetra Andriamanitra, ny andro voalohany, faharoa, fahatelo, fahaefatra, fahadimy, dia nanao ny olombelona amin'izay izy tamin'ny andro fahaenina. Dia avy eo Andriamanitra nitsahatra ny andro fahafito. Inona mahatonga an'Andriamanitra nitsahatra tamin'ny andro fahafito? Nahita toerana hitsarana izay. Tsika rehefa ao tokantrano mifindra trano tsika, dia zavatra ataontsika voalohany ao amin'ny efitrano fandriana sy fisakafoanana angamba no alamy maingana voalohany. Sa ahoana zareo? Mba hahafahantsika mitoetra ny ao amin'ny salon, mba hahafahantsika mipetraka. Tsisy misy kama ny anaty garazy, ny atao milamy mabedria dia ao tokantrano mbola tsisy n'inona. Satria aingana ny anamboarantsika ireny hahafahantsika mipetraka, hahafahantsika mitoetra. Andriamanitra ry havana, Andriamanitra dia nanao ny olombelona ahafahany mipetraka aloha, izay izy vao mipetraka nitsahatra. Satria ny ten'Andriamanitra hoe nareo dia tempolin'Andriamanitra. Hoy ny ten'Andriamanitra hozy Davida hoe inona moa izy izy? Reo rehetrarehetra ireo, raha jereko izy izy ny lanitra ao, ny asan'ny ratsan-tananao, ny volana makitana, dia hitako hoe lehibe reny. Fa ny zavatra miavaka dia izao, ny olona tsarovana ary ny olona vangin'Andriamanitra. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe andiny fadimy, fa efa nataonao ambany kely no Andriamanitra izy, ary efa nisatroanao voninahitra sy fiandrianana. Mba mahafinaritra iteny io. Tsika ry havana zany mahatonga antsika na ambanin'ny olona ary ianao aza taitra, fa tsy ambany ianao fa ambony, ary ambony ianao fa ambany kely no Andriamanitra fotsiny. Za hitanao io zany zao ninona mety fahitan'ny olona na ny zavatra fantatra dia zao, eo Andriamanitra dia misy zavatra be dia be analikisa amin'izay, fa ny ao ambanimbany kelin'Andriamanitra dia za dia ianao. Misy tenin'Andriamanitra ary somary mahavariana any amin'ny baiboly any manao hoe isika reto dia mbola ambony noho ny anjely. Zany hoe isika zany Jehovah Andriamanitra fanamasina dia Jesosy, dia itsika dia avy eo ny anjely. Mahavariana zany ambany kely. Ary Andriamanitra kiraha raha namorona ny olombelona dia tena mihitsy hoe andao isika hanao olona tahaka atsika, hanao olona tahaka ny endritsika. Sika manana fahasoavana manokana nataon'Andriamanitra mitovy endrika aminy. Possible zany ho Andriamanitra io raha hitantsika ny tarehany olona misy orona, misy sofina, misy maso, misy vava. Za tsy mieritreritra mihitsy hoe mitovy amina hoe ohatra hoe sanatria hoe mitovy amina endrika hoe alika na endrika zavatra hafa, fa tena misy endriny takatsika, misy tanana, misy tongotra, fa saingy tsy hitatsika izy. Tsy izy ny teny fa andehanana olona taka ny endritsika. Ary hoy Andriamanitra hoe andiny fahaenina, nampanjakainao tamin'ny tanany ny asan'ny tananao izy, dia ny zavatra rehetra dia efa nataonao eo ambanin'ny tongony. Dia ny ondry amanosy sy ny biby rehetra, ny omby rehetra sy ny bibidia, mba mivory manidina ny hazan-drano
any an-dranomasina zay mandeha amin'ny lalan-dranomasina. Misy tanàna eto ao Madagasikara ao de misy tanàna misy voay. Tsy haiko any amin'ny faritra inona nareo mety mahalala an'izany, mety misy afaka miteny amiko nareo satria tsika mety avy any amin'ny tanàna maro. Hoe misy tanàna misy renirano de eo amin'ilay renirano reo misy voay. De ireo voay ireo tompon'ny olona. De anateran'ny olona sakafo, de angatahany olona fitahiana, de atahoran'ny olona. Voay. Crocodile. Fa tena tsy zany mihitsy tokony ho izy. Tsika nampanjakana any Marovoay, any Marovoay sa Marovoay. Any Adego koa misy an'izany. Mety tsy voatery voay ihany be dia be ny olona manompo omby, misy olona manompo omby. Io omby tena zavatra tena tompona mihitsy io ao tokantrano. De tsy mety reny. Tsika tena mpanjakan'Andriamanitra tamin'ny asany tany ary ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra. Alleluia. Teo ambanin'ny tongotsika. Zany no hatonga tsika tonga de tsy manisy ninina ambonitsika zany amin'ireo zavatra rehetra eto tany. Fa ao aorian'Andriamanitra de isika. Alleluia. Lazaindra rehefa olona de nivavoay. Zay finonom-poana. Zao ry havana malala. Navahan'Andriamanitra isika. Mahatonga antsika miavaka de zao. Nataon'Andriamanitra tsika ambonin'ireo rehetrarehetra zao. Ambony lavitra. Tsika manana fanahy. Ary betsaka ny zavatra ataontsika mitovy amin'ireo zava-mananaina ireo Mihinan-kanina tsika, ny biby koa mihinan-kanina. Misotro rano tsika, ny biby koa misotro rano. Samy mandany zavatra eto amin'ity tany ity. Samy mihetsika, samy miazakazaka, mety samy mihira koa ary vorokely zao mihira eto amin'ny misy feno vorokely mihira. Bloky aza miteny ohatra antsika koa nge. Misy zavatra hitovizana fa zavatra ray ihany tsy hitoviana ry havana malala. Zavatra ray de zao. Isika mahay mideran'Andriamanitra. Ireo rehetrarehetra ireo tsisy manome voninahitra an'Andriamanitra zany ireo. Tsy mbola nahita mihitsy ianao ireny fa mifoha daholo ny saka de misaotra an'Andriamanitra fa velonaina. De manao fidy miao. Tsisy. Ary tsy andrasan'Andriamanitra akory zany. Fa isika kosa. Hoy Andriamanitra ny fiderana tsy omeko ny hafa. Zany hoe Andriamanitra mila fiderana anazy ihany fa tsy omeny nizaniza hoe nizaniza. Tsy omeny an'izao tontolo zao. Fa nomeny antsika olombelona. Mahafinaritra be anahy misy hira anankiray zay tena nahakasika ny foko mihitsy hira fataony izy moa le ataontsika fond musical amin'ny fandarana io. Misy ohatra hoe tonkira hoe zaho izy ninona nataon'ny tananao Andriamanitra de reo tsy afaka mideranao. Fa zay zavatra anankiray zao izy tombotsoa ananako de ny afahako mideranao. Afaka mihetsika ny tanako, mihetsika koa ny tanan'ny rajako. Afaka mihetsika ny tongotro, mihetsika koa ny tongotro ny alika. Afaka miteny koa ny biby hafa. Fa ny tombotsoa ananako mihoatra noho izay rehetrarehetra zay, za afaka mideran'Andriamanitra. Ary zay ny zavatra tena mba tian'Andriamanitra, za midera azy. Misy teniny atao hoe teny hoe alleluia. De zao ny hevitry ny teny alleluia ho anareo izay mbola mety tsy malala. Heviny anankiroa. Ny heviny voalohany de voninahitra ho an'Andriamanitra. Ny hevitry ny teny hoe alleluia fanondroany de hoe miderahan'i Jehova ianareo. Zay zany voninahitra ho an'Andriamanitra. Ny heviny faharoa de hoe miderahan'i Jehova ianareo. Ary misy zavatra tsy mety mitsahatra eto amin'ity fiainana ity. Afaka mitsahatra amin'ny fitepon'ny fon'ny olona. Mitsahatra ny orana. Io masoandro io aza ho maty. Ny fiodin'ny tany ho tapitra. Fa ny zavatra tsy mety mitsahatra mandrakizay de ny fiderana an'Andriamanitra.
ary mifidy ranan'andriamanitra ny nanomezan'andriamanitra tsika zavatra tombontsoa manokana dia ny aina amin'ny fiainana mandrakizay lavana malala ndreny biby reny hoantsika reny a reny akoho hoantsika reny tsy mandeha ho fiainana mandrakizay raha tsy zany amin'ny fitsangana jesosy dia mivoaka etevavazay voaka ery amintsika eny daholo fa tsy mitsangana amin'ny maty reny tsy any manana fiainana mandrakizay reny fa misy zavatra reny tsy afaka mijanona mandrakizay dia ny fideranan'andriamanitra ary mba tsy janona ny fideranan'andriamanitra mandrakizay dia atao velona mandrakizay le olona mbambany-kely no andriamanitra ma tsy tsahatra ny fiderana any an-danitra any a apokalipsy sotra jesosy apokalipsy 7:20 hoy ny ten'andriamanitra hoe ary n'olona 420 sy ny zava-mainanana 4 dia nikohaka mivavaka tamin'andriamanitra izay mipetraka eo ambony seza fiandrianana ka nanao hoe amenna halleloia ary nisy feo koa nivoaka avy tany amin'ny seza fiandrianana ka nanao hoe mideran'andriamanitsika ianareo mpanompony rehetra dia anareo izay matahotra azy na ny kely na ny lehibe dia raha rehefa tahaka ny an'ny vahoaka betsaka sy tahaka ny firondroan'ny ranobe ary tahaka ny fikotrokorana mafy manao hoe alleloia fa ny tompoandriamantsika dia nitsotono ny mpanjaka oka isika ifalitry ravoravo ka ame voninahitra azy fa tonga fampakaram-badiny zanak'olo ka efa niomana ny vady zay zavatra rehetra mihetsika zavatra rehetra ao an-danitra ao mihetsika avokoa mihetsika avokoa ao an-danitra ao tsisy hoe sary olona hoe momi any dia tsy mihetsika ohatr'izao fa zany feno zava-mananaina ny an-danitra any manakaiky an'andriamanitra dia anisan'izany lo olona 420 sy ireo zava-mananaina 4 ireo tena hoe anisan'ny akaiky indrindra an'andriamanitra rehefa tonga any an-danitra any tsy mitsahatra ireo amintsika miteny zao tsika mety androany no miderin'andriamanitra nandrinenandro tsika ny asa ary rarindreo olo reo raha eo akaikin'andriamanitra satria ireo mavita miderin'andriamanitra isanandro isika ngery avana kely zao fotoana efatsika miderin'andriamanitra hoe kely ange zao hoe adiny 2 adiny 3 tsika no mideran'andriamanitra dia tontolo ny andro mety adiny 9 nefa na izany ara dia te-hampairanao fa hakasitrahan'andriamanitra ny fideranao azy fa izao io fiderana io tsy avelan'andriamanitra mitsahatra io lolo 420 am'izao tsika miteny zao dia mideran'andriamanitra amin'ny aleloia sy ny amainina manentana ny olona miderahany Jehovah andriamanitsika miderahany Jehovah ianareo alleloia satria izany ny zavatra ilain'andriamanitra nataon'andriamanitra tonga eo ireo mba hanome voninahitra azy jesosy rehefa niakatra teo Jerosalema alleloia dia izao no mba zavatra mitrangana nao hoe niorakoraka be mihitsy ny olona rehefa niorakoraka be mihitsy ny olona dia tezitra ny fariseo ndraiky efa kitsika izany teny zany amin'ny Luka 10:20 ohatra misy an'izany akatra teo niniakarany Jesosy tany Jerosalema dia ty moa misy foana efa nitorina ty teny ity dia andininy tonga zany Jesosy nandeha tamin'ilay zana-borika izay mbola tsisy nitaingina mihitsy dia ny olona andininy fa 9:30 amin'ny Luka 10:20 ary ny raha nandeha Jesosy dia namelatra ny lamba ny teny an-dalana izy ireo talohan'izay nefa dia niorakoraka ny olona ary rehefa nanakaiky izy dia tonga teny ampidinina tamin'ny teny voatorivo dia nyfany avokoa ny mpianatra maro ka dia miteran'andriamanitra tamin'ny feo mahery no ny asa lehibe rehetra izay efa nitany ka nanao hoe isaorana ane mpanjaka izay efa avy amin'ny anaran'i Jehovah fiadanana ny an-danitra ary voninahitra ho an'ny avo indrindra ary ny fariseo dia olona tsy tia midera dia zany tsara fantatritsika ho ny fariseo hoe fa ny fariseo sasany izay teo amin'ny vahoaka nanao taminy hoe mpampianatra ao rarao ny mpianatra ao rarana mba haninona rarana mba hangina mba tsy tabataba satria tsy zakandry zareo tsy haindry zareo raha teo zany misy olona ngeravana tsy mahay an'izany
ary zany efa tena mitenanao fa anisan'ny blocage ngeza be eo anoloan'ny kristianina ratsy miresaka olo-kafa fa blocage ngeza be eo anoloan'ny fiainan'ny kristianina anankiray ny tsy fahaizany midera sy manome voninahitra an'Andriamanitra. Za androany tena te hitarika anao androany andaontsika manome voninahitra andao hidera an'Andriamanitra izy fiderana an'Andriamanitra rehefa nanapaka ny fatorany blocage ny Paoly sy Silasy tany anaty tsy mitondra lakile tsy mitondra famaky tsy mitondra sabatra voafatotra tongotra aman-tanana ny vavany sisany afaka tsy voatapina mbola tsisy kaso-bozy tamin'izany fa fiderana no nataony zay sisany teo am-pelantanany fa zay mihitsy koa no nanafaka ny fatorana sy ny nampangororo nampirondrony nampisororo tany tao amin'ny fonjaka nampivahatra hatramin'ny farahidiny hatramin'ny hidim-baravarina rehetrarehetra fiderana ary rary ny reto fariseo reto raha bloqué ny fiainany ny fariseo ngerevana ny fiainan'ny fariseo zany tena bloqué tena teneko anao tsy zavatra misokatra enga marina dia mandeha maka any amin'ny tempoly dia maky lalàna dia mampano lalàna dia mitsara ny olona ndray ianao ohatr' zao aza miditra ty ianao fa maloto aza manao an'izao ianao fa ohatr' zao aza maky aty fa boka dia tamin'ny fotoantsika nianatra momba ny fariseo misy karazana fariseo maromaro misy karazana fariseo mampimeta dinao le fariseo mandera le fariseo le tafotoana foana fa zareo tsy mijery ninino matahotra ny ahita fakapanahy azonareo dia tsy mijery zay mahita vehivavy na mahita lehilahy koa moa zao fa misy fakapanahy koa dia hoe nanarazao fariseo tafotoana dia fariseo mandera satria mandera ny tonga fa tafotoana foana fa tsy mijery ambony foana zareo fa tsy mijery lalana matahotra ny ahita fa ny fiainan'ny fariseo tsy nisokatra satria maniny satria tsy midera an'Andriamanitra ary Jesosy teto nanome lakile anankiray ozy izy fariseo hoe asevo manginy reo hoe andiny fa efapolo amin'ny Luka 10:20 izy Jesosy fa izy namalika nanao hoe lazaiko aminareo fa raha manginy reo dia mivato ny antsoantso rehefa mare an'izany tsika dia mare an'izao hoe zao zara tiany Jesosy tenenina amin'izany ny antsoantso tsy maintsy misy tsy maintsy misy antsoantso eo zany hoe tsy maintsy misy fiderana eo ao an-danitra lolona 420 dia zava-manana efatra samy midera an'Andriamanitra ny anjely analikisa midera an'Andriamanitra ny antsoantso rehefa na tsy averan'Andriamanitra mitsahatra eto amin'ity zao tontolo zao ty Andriamanitra mila fiderana ary ny tiany Jesosy tenenina eto dia zao alohan'i Jesosy miteny reo olo reo fa raha amin'ny fotoany reo olo reo tsy manome voninahitra mitabataba manome voninahitra an'Andriamanitra eo dia vato indray ny ataon'Andriamanitra miteny ohatrany misy olona teny za raha tsy hideran'Andriamanitra zany toy izany tsy manina fa misy vato afaka miderana eo tantaraka amin'izay ty zavatra anankiray ty tena tantara tena nisy ty tantara tena nisy ty misy mpanompon'Andriamanitra nokatra fiangonana dia rehefa nokatra fiangonana izy tamin'izany mbola tsisy Facebook dia anaovana anao mivavaka lehibe vavaka varatra be tena tonga dia anina be fatongava be atombotrapokon'olona be insierin'Andriamanitra be tongava daholo tamin'izany mbola tsisy Facebook fa dia porte dia tenenina mitory teny dia mba nanao fiangonana izy dia vita le fiangonana dia tsisy olona tonga mihitsy tao amin'le izy dia zao zavatra nataony misy bon zany misy an'le bon seza bon reny zany dia efa nataony fiangonana andraisana olona dia tsy misy olona tonga mihitsy dia zao zavatra nataony naka vato izy zany hoe vato le vato malao izy tsika le melon reny zany dia ataony isaky ny plasin'olona reny asiny vato eo amin'le bon izy zany mety misy vato anakefatra dia tena nasaina mihitsy izy mitatitra vato dia apetrany eo dia apetrany eto dia apetrany eto dia apetrany eto dia isaky ny ohatra hoe sabata ohatr'izao zany andehanao fotoam-bavaka dia jereny tsy misy olona tonga dia nizao amin'izay zavatra nataon'izy mivady nitaterany vato amin'izay tokotany-piangonana dia nasiany vato eny amin'ny seza dia mitarika fotoana zany mampionina zany zao dia mitarika fotoana mampionina dia miresaka amin'ireo vato reo rasana baba malala le vato ny atao ohatry ny hoe pino zany rasana baba malala ohatry kivikivy ianao zany ohatry vato-boda ianao zany misy vato-boda fa vato-boda reny vato-boda zany le fatao eny amin'ny mitroka rano
tena ravana malala mahita nareo a tena hitake tena vato tena kivikivy amin'ny fiainana anareo inona zao mampitanondrika anao io fa teneniko anao a ninninona olanao hain'andriamanitra io nareo any arina any manao vamainina fa misy vatatra ny arina tereo tonga koa pastera mitory-teny rahalahy za miteny aminao tsy tokony hitanondrika anao tsy fantatry zay olanao a fa hitako fotsiny hoe ohatra mitanondrondrika ohatry ny kivikivy anao fa za miteny aminao io olanao io tsy maka izy io manoloana ny herin'andriamanitra na ianao io ara dia manondry vato hafa ndray tsisy olona dia miresaka vato ahitra amin'ny fotoana elaela fa zao amin'izay tamin'le izy le mitory-teny reo dia misy olona am'izay mandalo any ambadika fiangonana any dia mahafantatra hoe hoay tena misy fivavahana andeha mba hiditra ato dia nareo raha lasana vavy malala manao vamainina dia mba niditra izy ka izy tsisy nininona fa pastera sy vadiny fotsiny ao tonga dia ndraisa mandrosy rahalahy avianao eto ao fa isorona ny vato dia etanao mipetraka dia nesorinaingana ny vato teo amin'ilay voalohany dia mipetraka le rahalahy iny koa nisy olona hafa tonga maheno an'le fitombava koa zany dia tena avy rahalahy maka vato anankiray ianao dia mazahoa toerana dia mipilazon'ireny olona reny zany maka malala le vato dia mipetraka dia ohatra zany foana mandra-piala amin'ny vato anankiray farany indrindra tao anatin'le fiangonana ndresaka tamin'ny vato ry zareo ravana malala vato aloha no niteny resahany teo zay ny finony feno olona le fiangonana avy eo feno vato tany tokotany ny zavatra tena tenenina dia zao teneniko anao ravana ninona midona ninona mitranga andriamanitra tsy maintsy misandatra andriamanitra tsy maintsy omemboninahitra ary andriamanitra hoe tsy manetsika sy manome hery mikasika ny fondreny olo reny mahatonga anazy mideran'andriamanitra zany hoe andriamanitra no deraina mbola izy ihany no manisy fiderana ny ambavan'olona meozy le hira anankiray an'ny Oslo zay hoe tompo meo hirako afahako mideranao mandray zany hoe ianao hidera fa mbola ianao koa no mbola omena hira omeo salamo andriamanitra afahako mideranao fa ianao tsy maintsy deraina dia varina ianao lasa te ame voninahitra lasa mahay salamo tampoka ianao mideran'andriamanitra ianao reny ao tokantrano ina ny ataonao hoy zany za tsy mahay mihira rehefa ianao reny ao mba maka micro ina dia mihira ianao rery mame voninahitran'andriamanitra mamin'andriamanitra iny raha iny amin'ny karaoke ianao mety tena andoavan'olona vola mba hody amamalakira fa eo amason'andriamanitra iny fiderananao iny ilain'andriamanitra iny ary zao ny tadidio raha misy olona tsy vonina ny amin'ny voninahitra an'andriamanitra dia mitandremo fa sao le vato ny andeha hiteny ravana ao atokantranonao feno an'ireo fanakireo feno zavatra ao reo rehetrarehetra tsy asan'ny tananao reny ray ary avy amin'andriamanitra reo fa ohatra ianao amboniny reo rehetrarehetra reo ianao ny tena tokony tompony fiderana anatin'ny tokantranonao raha manginy reo ozy Jesosy dia ny vato ny teny ianao nefa nomen'andriamanitra fo afaka voakasika nomen'andriamanitra feo ianao nomen'andriamanitra tena hoe toe-po fahatsapana afaka no voakasika ataovy mahazo taolana tsara be nge ny alika fa mitovy ihany ny fiainany hoe taolana farak'izay tsara karazana fa isika ravana dia efa nampianarin'ny abakoka an'izany tsika fa na tsy hamontsina azy ny avy avy na tsy sininina ary andriamanitra te hamolavolam-pidera azy teneniko anao ry avako malalako fa zava-dehibe tokony ho velomintsika amin'ny fanomponan'andriamanitra zany fideranan'andriamanitra zany matetika isika dia zatra loatra tsika hoe tena hideran'andriamanitra satria izao ny zavatra mitranga nataon'andriamanitra ohatra izao ny fiainako tsy voatery miandry an'izany tsika ry avako malalako na tsy sininina mitranga eo amin'ny fiainanao andriamanitra tadidio isan'andro isan'andro io
mila maheno fideran'andriamanitra. Tsika nefa tsy isan'andro isan'andro voatery isy zavatra mitranga ngezako eo ny fiainatsika. Inona zany ny zavatra tokony ataotsika? Ndao ilo avatsika ny vato e. Io vato ingery avana masoandro sorana ny sahazany io e. Any amin'ny doany io vao mety mba mahazositra tantely sy ny sisa. Fa Jesosy vonona ny ampiteny an'ireo raha mangina isika. Ho ambaka ny vato ve zany sianao ray avana malala. Be dia be ny olona tsy mety manome voninahitra an'Andriamanitra. Be dia be ny olona misalasala manome voninahitra an'Andriamanitra. Miandry inona ianao vao afaka manome voninahitra an'Andriamanitra? Inona zany ny fepetra tena iandrasanao ahafahanao manome voninahitra an'Andriamanitra? Manina ianao tsy mba nenesina fa tsy haiko hoe tsika dia tokony masinina fanamboarana fiderana an'Andriamanitra. Fivoahana fiderana an'Andriamanitra. Tadidio misy an'le saribakolo kely iny le fahanana. Dia avelo amin'izay izy dia miteniteny eo sisy. Miteniteny miodikodina eo. Men'Andriamanitra fofinaina mahavelona ianao tamin'ny maraina. Misokatra ny masonao. Mitempo ny fonao. Tadidio hoe na mafy ny atrehanao na mora. Tsy mbola te hampiteny ny vato Andriamanitra. Fa mbola miandry anao izy. Mbola miandry anao izy. Mbola miandry fiderana avy any anatinao izy. Ny asan'Andriamanitra, ny fiangonana na hoe mpanompon'Andriamanitra tena mandroso dia tena azo tsapaitanana. Fa jerenareo ny fiangonana ny ohatra mpanompon'Andriamanitra na mpihira ny ivelany. Amerikana, Australiana. Matetika aloha dia firenena anglophone le voalaza eto anglo-saxon. Fa zao jerena ny hira fideranany zareo tena hoe tena feno hira manandratra. Mampinona nisan'ny sahirana rehefa manao ny litanareo le fandarina nataony tamin'ny Malariva le misy sandrata. Sahirana foana izy avy mesaka amin'ny sahirana mihitsy mitady hira fiderana amin'ny teny gasy le hira manandratra. Fa ny hirantsika malagasy ary ty antso mba ataoko antsika kristianina pilazantsara ndao mba fenona fiderana le hira ry havana malala. Resika hira mitaraina, mitantara resaka problème, mitantara resaka olana, mitantara resaka faharerahana, tsisy fotoana zany mihitsy. Hoe mba hitenenana hoe fiderana fotsiny. Jerenareo nge ravana ny fiderana amin'ny zareo vazaha. Oh, praise the name of the Lord. Tena tonga dia manandratra. Dia jereo arakarak' izany vao mety zareo hoe manan-karena ihany. Vao mety hahin'ny tompo ihany ny fiainandraeo. Tsisy mihitsy zany hoe ilsong ianao dia teny hoe zany tsika misy alao tsy teneniko lera fa manjary mampalelo an'le mpanakanto malagasy. Fa misy mpanakato kiravina le tonkina mononmonina be zare Andriamanitra zao fiainako zao ve dia tena fiainana hoe zany mba tena fiainako Andriamanitra fa zao vonona ny aina. Ilsong tsy manao an'izany ny azy tonga dia tera. Zaho izy tena ozy le hirany teneniko anao teo. Zaho izy manana mila afaka manolotra aleloia arivo an'Andriamanitra dia mbola ampiko aleloia arivo indray. Fa tsy takatry ny saiko ny zavatra ataon'Andriamanitra. Dia jerenao manana angery zareo, manan-karena angery zareo. Fa isika tena mampalahelo ohatry mitady hosoloan'Andriamanitra vato zany ve tsika? Hoy Jesosy raha mangindreo dia vato ny teny. Azany Andriamanitra teteny amintsika. Nataon'Andriamanitra miavaka amin'ny zavaboary za sy ianao. Dia mba hahatonga antsika hay amin'ny voninahitra an'Andriamanitra. Singa ny an-danitra any rahana ka isan'andro zany raha amin'ny voninahitra an'Andriamanitra. Ary ny tsy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra dia mahatonga ihany koa antsika tsy omen'Andriamanitra, tsy tafian'Andriamanitra ny voninahiny. Raha vo izy ny kristianina tsy pideran'Andriamanitra dia jerenao ireo ny fiainany mangidingidy kely tsisy fifaliana zany. Isika dia zao no teniko aminareo. Na rovinana inona zavatra mitranga ny fiderana azatsahatra. Zarevana malala tena teneko anareo fa tena miezaka ahako hatrampy nafatarako an'izany hoe tsy avelan'Andriamanitra mitsahatra ny fiderana. Ninona zavatra nylalovako nodimandry ndraiky ndray asabata zay
fa tena any am-piangonana no natsona hoe modifa maty papa avoderan'Andriamanitra aloha za mbola lasa aloha zany sotra an'Andriamanitra de nalevina ny papako zoma fa ny sabatany a tena mbola niazaka zahako tonga ny anaty peza mety tsy de afaka nandia atria mbola tena atao anaty fahoriana fa afaka tonga teo akianjany Jehova tamin'izay mbola nanome voninahitra azy ny antony de zao ny dadako maty fa za tsy te ho resy ny vato mbola verinay na andro any de ame voninahitra an'Andriamanitra nodimandry ny reniko hitanareo tamin'ny heritaona ohatran'ny zao fa tsy nisy teto amintsika tsisy sabaty nisy fotoana foana teto ny antony de tsotra tsy hoe zay ny te hiseo telefona tsy nisy live fa tao anaty groupe tsika nanao fiderana nanao fotoam-bavaka fa ny antony de zao raha mbola hitotokatranonay ity de tsy tiana hijanona ny fiderana tianay ryavana izy zavatra mampitoy anay amin'Andriamanitra mampifandray anay amin'Andriamanitra mampifanakaiky anay amin'Andriamanitra de ny fiderana zany androany za teteny aminao hoe nomen'Andriamanitra anao ny fahafahana rehetra nataony ambony zavatra rehetra ianao nataony ambony ny zava-manan'aina rehetra ianao nomeny fanapahana amin'ny zavatra rehetra ianao mba hahafahanao amin'izay fotoana izay tsisy afaky ny anakana anao reo anampina ny vavanao tsy hideran'Andriamanitra nomenanao mihitsy aloha ny zavatra rehetra nomen'Andriamanitra ny adama sy Eva ny zavatra rehetra ahafahany miadana mba haninona mba hahafahany adama sy Eva amin'izay mideran'Andriamanitra avy eo raha tena marina zavatra hita amin'ny masotsika reo tokony afaka hiderantsika an'Andriamanitra daholo ary reo zavatra nataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainana reo dia tsotra ny tanjon'Andriamanitra mba hahafahanao mamerina ny fiderana aminy betsaka amintsika eto ny tahiny tompo betsaka amintsika eto ny mahita voninahitra Andriamanitra fa ny olona nivelany reo mahita fa tsika tsy mahita ny olona nivelany mahita tena tahin'ny tompo nareo fa ianao tsy mahita an'izany satria tsy mbola mivoaka ny vavanao akory ny fiderana an'Andriamanitra noho ny am'ireo tahin'ny tompo angenao ry avany dao tsika tena ame voninahitra an'Andriamanitra isanandro amin'izay rehetra eo amin'loantsika misy vola ianao mideran'Andriamanitra tsisy vola ianao mideran'Andriamanitra misy sakafo mideran'Andriamanitra tsisy sakafo mideran'Andriamanitra reny afaka mitsahatra fa ny fiderana an'Andriamanitra zavela hitsahatra mandrakizay voninahitra Andriamanitra nanomezany atsika ary notafiny voninahiny tsika satria tsika manome voninahitra zay manome voninahitra no tafiko ny voninahitra ozy Andriamanitra tianao ve hitavy voninahitra Andriamanitra tianao ve omen'Andriamanitra ny anjara voninahiny isanandro ianao de aza vela hitsahatra mihitsy ny fiderana ho azy misy zavatra nangatanao de tsy azonao de avelanao hitsahatra ve ny fideranao an'Andriamanitra nefa tadidinao ny zavatra ray nangatanao tamin'Andriamanitra ka tsy azonao de mahasoanao zay tsy nazahoanao an'iny ny zavatra tanjon'Andriamanitra de ny ahasoa ny fiainantsika raha mangataka zavatra ianao ka tsy tonga taminao iny de tadio fa ny tsy fanananao an'iny no hitan'Andriamanitra mbola mahasoanao lavitra no ny fanananao an'iny zany hoe raha ny zavatra tediavinao ka tsy tonga ndalaingana mideran'Andriamanitra fa ny tsindro sy ny sainanao Andriamanitra ozy ten'Andriamanitra hoe inona moa ny olona ny atsiarovanao azy ary ny zanak'olombelona no amanginao azy inona moa tsika tsinitsinina isika raha tsy ao anatytsika ny fiderana an'Andriamanitra tsinitsinina isika raha tsy ao anatytsika izay fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ny olona tsy manome voninahitra an'Andriamanitra de mialatsiny aminareo fa mitovy amin'ny vato ihany izy mety mitovy amin'ireo zava-manan'aina hafa reo ihany izy fa ny atonga anao hiavaka ny atonga anao tena ho apakarin'Andriamanitra de anao mahay manome voninahitra azy no tsika manome voninahitra an'Andriamanitra raha manome voninahitra an'Andriamanitra zany nge raha fa ny tsy sarotra mijoro vavolombelona
firy amintsika reto zao mba mijoro vavolo inona zao mba nataon'andriamanitra taminao tamin'ny herinandro iny za raha ivelanao hitata reto de teneko anao tsy takatry ny saina tsy voatanitsaka eto zavatra nataon'andriamanitra tamiko ary reny iderako azy isak'alina reny iderako azy isak'arivo aza mba fiainona fitanina sy fimonomononana zany ny fiainana ravana malala fa akoatran'ny zavatra ray mba tsy tonga teo amin'ny fiainanao tsy haiko na zato na firy ny tonga teo amin'ny fiainanao fa iny tsy hitanao izy ro lahy rehefa tany ampigadrana araka ny tenkonao Paoly sy Silasy voafatotra tongotra matanana hatramin'ny atony voafatotra fa zavatra ray ny mbola afaka miteny de ny vavany mbola afaka netsika ny vatany tsy afaka mideratsony le mideratsy hoe mandihy tsy hoe fideran'andriamanitra de tsy maintsy mandihy be foana fa mideran'andriamanitra vao anatin'ny fonao azo sy fiderana miakatra ianao ngeravana tokony hoe mijery an'ireo zavatra manodidina reo de tsy lany ny fideran'andriamanitra ny aminao ianao zao ato be da be amintsika eo manana tomobile hideran'andriamanitra rehefa manana tomobile amin'ny fotoananao mahita olona tsy manana ka mandeha to misy namako zay zao aty aminay aty natonga n'izy io namako de indray andro misy toerana leako aty aminay de nandeha tongotra aho de rehefa nandeha tongotra satria tsy afaka mitondra tomobile de nanao autostop de izy io nandray anazy de rehefa niraisiny tamin'ny autostop de nety ny korsako rehetra nataony tamin'ny tontolo andro io de lasa namako izy de taty arina izy tena ka izy olona maditra de misotro toaka de mamo de sytomony polisy ny permis tsy afaka mitondra tomobile ntsony izy 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 hitako eny andalana eny de mba zandry eny mandray azy de apatsivoko azy zange ho an'nyraisinao tamin'iny tsy maintsy raisiko ianao de zao zavatra mamparetra leo ale manao autostop izy de vidy hita le vélo électrique reny indray izy le vélo électrique ngamba ny adino no charge le izy hoe ny antasadalina andeha voaka antrany de fa atosika iny ndray ny entana ho azy le bisikileta mavesatra matsy iny ndray mavesatry enta mavesatra zay le bisikileta électrique tsy ampy charge ny orana avy na ny orana ny andro mamay be zany efa io mandeha mamay tamin'iny herinandro iny tamin'ny ovina rena may be iny zany na tobile misongona anazy tsy afaka mitondra azy satria miaraka aman'olona za mandefa ny clim anaty mandefa clim anaty tobile mangatsitsika tsara iny izy tena letsembodratsy manosika bisikileta natao hitondra tena mitondra bisikileta tokoa izy tondra le bisikileta mandeha amin'iny lalany am'izany fotoa zany nao fa kideran'andriamanitra firy aminareo zao mba nisaotra n'andriamanitra misaotra andriamanitra tamin'ity tomobile fa tsy ozy izy ve ny olona zany de ty tomobile kely ratsy kely ty foana misoran'andriamanitra nideran'andriamanitra tamin'io ivadinao ideran'andriamanitra firy zao ny olona mandeha voasoloko vola misoratra anarana any amin'ny toerana fitadiavam-bady lasa ny olona fotsiny vola fa le vady tsy tonga fa ny fideran'andriamanitra ny fiainanao ndao ny fiainatsika ho fenotsika fideranan'andriamanitra ndao ny fiainatsika ho fenotsika fideranan'andriamanitra fa zay ny nahafatsika teo anatrehan'ny zavaboary rehetra za matoko sy mifa aorinan'ity toriteny ty aorinan'ity fitaobavaka ity de hiverina hipololotra fideranan'andriamanitra ianao azadiny ny toerana nomen'andriamanitra anao ambany kely noho izy fotsiny manamboninahitra ianao avaiza ny voninahitra avy amin'ny fanomezanao voninahitra n'andriamanitra no ampiny te hitombo voninahitra ve ianao izy any tsy te hanamboninahitra to amin'ity tany ty voninahitra avy any an-danitra omen'andriamanitra anao raha mbola vonina ny ame voninahitra azy de raha ho andriamanitra mideran'andriamanitra am'izay rehetreny aminao ny fofinainana ananao ny tany ratsambatanao ny zavatra rehetreny aminao hiderao an'andriamanitra ny vato tsy manana an'ireny fa raha tsy anao ianao misy vato atsangan'andriamanitra anao an'ireny andriamanitra tsy maintsy misandratra hotain'ny tompo retsika menakavy matoka avavoarainao zay afatra zay raha iso fahasoavana lehibe manokana ho anao mihitsy fahasoavana manokana ho anao ry avako malalako ny fahafahanao manome voninahitra n'andriamanitra fa tsy takan'ny biby na ny zavaboary hafa fa tena amen'andriamanitra tombony manokantsika afahantsika midera sy manome voninahitra azy ivavakytsika amin'izao fotoan'izao saotra anao zay jesosy tamin'ity fotoan'androany ity
midera ny anaranao lehibe Andriamanitra satria notahinao zay ary novimbininao ary dia voatory teto indray zany afatrao zany Andriamanitra. Matoka Jesosy fa voarainy ny afatra tamin'ity androany ity. Andao isika rehetrarehetra ry havana ho alaitsika zany tombony anaovan'Andriamanitra antsika mihoatra noho ny zavaboary rehetrarehetra izany. Ny fiderana nananantsika tombony mihoatra ny zavatra rehetra. Ny asa tanan'Andriamanitra na dia mahalehibe sy goavana aza ny volana sy ny kintana, reny tsy mideran'Andriamanitra. Fa ianao na dia mieritreritra amin'ny tenanao fa kely ary ianao, kely sy bitika ve ianao? Eny ry havana, kely sy bitika tokoa sika, fa kely sy bitika mahay manome voninahitra an'Andriamanitra. Kely sy bitika manana fiderana afaka hisanatra ny anatiny andry. Androany te hiteny aminao ary havana malala. Androany te hiteny aminao ary havako malalako. Te hiteny amintsika rehetrarehetra fa ianao io zaty dia hiandrasan'Andriamanitra fiderana. Hiandrasan'Andriamanitra fiderana. Hivavakantsika amin'izao fotoana izao dia vavaka fiderana an'Andriamanitra. Vavaka fiderana an'Andriamanitra na sanatra dia hanonitra ny fotoana very isika. Lany fotoana isika ny monomonina, lany fotoana isika mitaraina ry havana malala, nefa nisy fotoana angeza be tao lany, nefa fotoana tokony nafahantsika mitombo voninahitra teo anaty an'Andriamanitra raha nolanintsika hiderana an'Andriamanitra izany. Androany teteny amintsika rehetrarehetra hoe andao ifamindra dia andao iakohaka dia andao ame voninahitra an'Andriamanitra isika. Rehefa mivavaka dia hivavaka araka amintsika eto ranabavy Sandolas, ranabavy Berta, hivavaka ary amin'izao fotoana izao. Misaotra anao zay Jesosy noho ny amin'ny fitiavanao anay. Misaotra noho ny amin'ny nanaovanao anay Andriamanitra ambony ireo zavatra rehetra izao ary ambany kely nomenao fotsiny Jehovahandriamanitra. Nomenao fahalalahana manokana izay, nomenao fahasoavana manokana izay, dia ny ahafahanay Andriamanitra mideranao satria izany no zavatra andrasanao amin'ny asa amin'ny tananao, ary izay no asa amin'ny tananao lehibe indrindra, ary izay no tokony hanome voninahitra anao lehibe indrindra Jehovahandriamanitra. Na dia mamirapiratra manome voninahitra anao amin'ny loko maro isan-karazany asan'ny voninkazo Andriamanitra, na dia miofaofa ny azo any an-tsaha Jehovahandriamanitra, na dia mikorina mamirapiratra mitaratra eny amin'ny lanitra eny ny rano, tsy ho ambaka an'izany zay Jehovahandriamanitra, fa zay Jehovahandriamanitra hanome voninahitra anao. Ampianaro izay, mbola tsy mahay zay Jehova, mbola zaza vao mianana mandeha zay Jehova, fa nefa tsaronay fa ny zaza madinika, ny ankizy sy ny zaza madinika mihitsy no nomenao fahafahana nanehoanao zava-miafina Jehovahandriamanitra. Meo anay zany secret zany Jehovahandriamanitra, dia ny fahaizanay mideranao, ny fahaizanay manome voninahitra anao mba hisondrotany ity fiainana ity Jehovahandriamanitra, mba hisondratany ity fiainana ity Jehovahandriamanitra, hitafiana voninahitra. Dia ampianaro isan'andro ay amin'ny voninahitra anao zay. Indray tsy mideranao ny amin'izay rehetra nataonao Jehovahandriamanitra, resource tsara rehetra izay niainanay Jehovahandriamanitra, tsy voatanisa Jehova. Efa na dia ny fisinjo afandarana izao, ny connexion anay Jehova hideranay anao, ny fitaovana ray eo hideranay anao, ny teninao latsaka taminay tamin'ity an'ity hideranay anao, ireo hira maro nalefanao androany, ny teny nataonao tany ambavan'ireo mpanomponao, ny tananao mikasika ny fony tsirairay avy. Jehovahandriamanitra, misaotra Jehova. Androany Jehova dia tafio ny herinao zay. Androany Jehovahandriamanitra dia tafio ny herinao zay. Ampianaro lalandava mba hay amin'ny voninahitra anao,
ampianary lalandava ay akalaza ny anaranao ka vo mifo mandra-patorinay Jehovahandriamanitra dia ho mpaminay voninahitra anao zay, ho mpaminay voninahitra anao na dia tonga ny fotoana misy fitahian'Andriamanitra ahafahanay mideranao Andriamanitra dia hideranao be zay. Ary raha misy fotoana mety tsy mampisy zavatra eo amin'ny fiainanay tahaka tamin'ny andron'ny Abakoka, fa ny fiderana kosa tsy tsahatra satria mandrakizay dia hisandratra ny anaranao. Tsy tsahatra eo amin'ny fiainana tokantranonay, eo amin'ny fiainana mpanomponay, eo amin'ny tontolo andronay Andriamanitra ny fanandratanay anao Jehovahandriamanitra. Raha iso ny fiderana fa mendrika an'izany ianao, raha iso ny fiderana fa mendrika an'izany ianao. Ampianaro izahay, ampianaro ny any tokantrano, ampianaro ny isa tokantrano isam-batan'olona mba ay amin'ny voninahitra anao Andriamanitra, ay amin'ny voninahitra anao amin'ny andronay sisa rehetra, ay amin'ny voninahitra anao amin'izay rehetra ataonay, ay amin'ny voninahitra anao manoloana ny zavatra rehetra izay mitranga eo amin'ny fiainanay Andriamanitra. Dia ho gaga ny olona, ho gaga ny zava-mananaina, fa ay izay mahay manome voninahitra anao foana Andriamanitra ninona zavatra mitranga eo amin'ny fiainanay. Ampianaro ny isa tokantrano, meo anay ny osy ny fiderana tao amin'ireo mpanomponao izay nanolotra fiderana amanao tsy tapaka Jehovahandriamanitra. Omeo an'izany zay fa te handroso amin'ny fahasoavanao zay, te tavoninahitra bebe kokoa avy aminao zay, ary indrindra te hizatra sady ny fiainana any an-danitra any Jehovahandriamanitra dia ilay fiainana fanomezam-boninahitra anao mandrakizay. Manao ny haja midera ny saotra sy voninahitra hatramin'izay dia mandrakizay. Misaotra raha io ny devoly sy ny Satana dia tsy afaka anao taka ny fariseo tamin'ny mpianatra ao Jesosy ka hiten'ny olona mba hanginy. Tsy asakana anay ny devoly sy ny Satana, tsy asakana anay ny devoly sy ny Satana, tsy asakana anay tsy hideran'Andriamanitra. Devoly sy ny Satana farotra amin'ny raha maherin'i Jesosy Kristy tompony sabata tsy afaka amefy sy amatotra an'ireto olona ireto izay menao izao fandarana izao, tsy ame voninahitra an'Andriamanitra. Ny fanahy mitaraina, ny fanahy mampimonomonina dia tsy hamangy anay fa nisotry ny fiderana ho ety anatinay. Anaranao Jesosy, amin'ny anaranao Jesosy tanteraka izany. Anohy ny vavaky rana vavy Berta amin'izao fotoana izao a, ty miasa rana vavy $100. Dao azy. Dia tsika fitenena rana vavy Berta amin'izao fotoana izao. Mantra tomponay izay any an-danitra tsara indrindra ho tena faly misaotra anazy zahay tompo satria nampianarina Jesosy ary nisaintsaina ny mombana rehetrarehetra satria tena fantatray tompo Andriamanitra tena lehibe ianao sady mendrika ana tompo Andriamanitra no amezana izany voninahitra izany. Tena fifandena ho anay Jehovahandriamanitra ny amin'izao toriteny izao tompo izay mampatsiahy anay Jesosy hisaotra anao foana ny amin'ny zavatra rehetra tompo Andriamanitra eo amin'ny maha-olombelona anay tsy manana Andriamanitra hisorana izay tompo afa-tsy naheria. Tena misaotra anao tompo fa tena nakasikasy Andriamanitra toriteny satria mendrika anay loatra izany misaotra tompo manandratra ny voninahitra tompo Andriamanitra. Engane Jesosy ny amin'izay nanaraka izao fanafarana izao tena ho voakasikany tompo tsirairay ato Jehovahandriamanitra. Tena hisaotra anazy Jesosy
malalao anandatra anay eny ambony akonjy. Misaotra ray masina ary maro Jesosy izay mbola tena tsy mahalala anao, mbola manatsinitsinina na tompo kanefa Jesosy tonga amin'ny teninao izay mampianatra anay foana Jehoandriamanitra. Tsy ny fitaraina na tompo no entinay amin'izao fotoana izao, fa tena fisaorana mitafitafy, fanomezana ary fametrahanay ny voninahitra aho satria mendrika na loatra izany. Aza velandalo fotsiny Andriamanitra ny teninao, ny toriteny izay namitondraina ny mpanomponao tangoana, fa tena hisaintsaina ary hambelona ao anatinay na dia litera ray aza tompo. Aza velanao hovery ao anatinay izany, ary ataovy tena hotsapa ny tsirairay avy tompo Andriamanitra, fa tena mamangy nisany hokandrano ianao, tena bitsiny fanamasina ny tsirairay avy ray satria amin'ny maha olombelona Jesosy tsy misy ny avy aminay tompo fa avy aminarery ihany. Tena faly izahay tompo Andriamanitra ny amin'ny teninao, tena faly izahay tompo Andriamanitra mbola nomena vava misokatra tompo. Tena fifaliana ho anay izany ary tena hisaoranay ana mandrakariva satria noho ny avy aminao izany rehetra izany dia anao Andriamanitra no hametrahanay sy hanankidina anay ary hisaoranay mandrakariva ny amin'ny zavatra rehetra. Egane tompo tena ny teninao mitambelona ao anatin'ny foam-pananay, hisaintsaina lava Jesosy hisaotra anany amin'ny fotoana rehetra, na eny am-pandehanana indray, na eny am-pamperina Jesosy, na eny amin'ny asa Jehovahandriamanitra, na eny amin'ny sarotra, na eny amin'ny mora, dia hisaotra anao izahay. Tena faly Andriamanitra ny amin'izany toriteny izany, tena atao voakasika ny tsirairay avy ny teninao masina ny hoavy, dia voninahitra Jesosy ho anarery ihany, fiderahana manakoaky tompo no atolotra ianao amin'ny fofeny fitiavana anao satria mendrika na loatra izany. Misaotra ray dia voninahitra ho anarery ihany Jesosy. Halleluja, amen. Halleluja. Jehovahandriamanitra ary ne dia saran'ireo misaotra midenanao zay Jehovahandriamanitra satria ambolana izany sitraponao izany dia androany ty Jehovahandriamanitra mifantatray androany Jehovahandriamanitra tena nataonao hoe tsara zay moatra zavatra rehetrarehetra nataonao ambany anao zay fa ambony zavatra rehetrarehetra zay Jehovahandriamanitra molona ny firononao rehetra zay dia tiranao zay Jesosy dia sotranao zay Jehovahandriamanitra satria fa tena hoe tsara no tena Jehovahandriamanitra tsy zavatra ratsy nataonao tena Jehovahandriamanitra rehetra tatasainy razafaneva masoana izany. Misotranao zay Jehovahandriamanitra, misaotra amin'ny fitantananao ane mbola nomena fifonena izay rehetrarehetra Jehovahandriamanitra, mbola nataonao mahita ny masonay ny vavany mbola mafotapiteny hoe fidiranao izany Jehovahandriamanitra tsy hotaka ny vaty izay rehetra tena hoe fidiranao izay Jesosy ahalanatra ny anaranao zay Jehovahandriamanitra nina amin'ny hoe zavatra mimbandary amin'ny fiainanay Jehovahandriamanitra fa hoe fidiranao foana izay satria ianao Andriamanitra tsara, fanao tsara anao Jehovahandriamanitra zay rehetrarehetra ny Jehovahandriamanitra anatitra fisaorana ho anao, anatitra fiderana ho anao Jehovahandriamanitra satria mendrika ho anao izany Jehovahandriamanitra, mendrika ho anao Jehovahandriamanitra satria zavatra miteny Jehovahandriamanitra ny fitantananao anay, ny fiarovanao anay Jehovahandriamanitra tena hoe tianao zay Jehovahandriamanitra, tianao zay Jehovahandriamanitra tena hoe misotranao zay Jehovahandriamanitra, misaotra amin'ny fitantananao, misaotra amin'ny
fiarovano rehetrarehetra Jehovah-Andriamanitra tehirizina tsirairay aby zany eny Jehovah-Andriamanitra tena hoe miala amin'ny vavanay miala amin'ny fitendrina anay ny fanomezana tsiny ianao miala fomonina eo bavanay tsirairay aby Jesosy aho tena hoe isolonay fiderana manompo androany isolonay fiderana Jehovah-Andriamanitra satria ety antanetra ny an-danitra ty fiderana foana no tena hoe ankasitraninao Jehovah-Andriamanitra tehirizina rehetrarehetra ny Jehovah-Andriamanitra tena hoe ideranao anandatranao fiainanay rehetrarehetra Jehovah-Andriamanitra satria zay ihany mendrikanao zay ihany tokony ho ataonay isan'andro rehefa mifoy zay tokony hoe efa ideranao raha tory zay ideranao satria mendrikao anao zany Jehovah-Andriamanitra misaotra anao zay Jehovah-Andriamanitra ideranao anao Jehovah-Andriamanitra izao fotoana izao zay mbola fany mivavaka teto anatrehanao zay mbola fany miafo teo anatrehanao Jehovah-Andriamanitra isaorany anao zany Jesosy mandramisitraka anao zay Jehovah-Andriamanitra afofonay no fahasalamana zay mbola omenao anay Jehovah-Andriamanitra misaotra anao zay Jesosy malalo tehirizana rehetrarehetra tena hoe anangatranao foana zay Jesosy ideranao ilina zavatra mety hoe izy teo fiainanay Jesosy tehirizay tena fanamasina anao tarifa fanamasina anao Jesosy ideranao foana zay abaty antanrehetra ny danitra Jehovah-Andriamanitra satria zany anomendrika ho anao Jehovah-Andriamanitra tsara anao Jehovah-Andriamanitra voninahitra ho anao reniany mandrakizay misaotra anao zay miavatra rehetra zandrata amina voninahitra Jehovah-Andriamanitra zorita Jehovah-Andriamanitra tsara anao Jehovah Misaotra tsara ny dandalanao ny fiainanay tena vato zay tsy folo vavanay manampoly tena hoe ideranao foana misandrata amina voninahitra Jehovah Alleluia Amen. Alleluia. Isaorantsika an'Andriamanitra zany vavaka zay entin'izy mirahavavy zay any araka tamiko teto dia fahasoavan'Andriamanitra ho amintsika rehetra andaolantsika anao hira fiderana satria zany mihitsy ny lesontsika androany fiderana an'Andriamanitra dia andao tombokontsika androany any anao ny tokantrano any raha ianao anisan'le olona tsy mba tia zany hoe miteraka mamy voninahitra zany an'Andriamanitra zany dia diso ianao fa ny tena marina mila mamy voninahitra an'Andriamanitra isika amin'ny aponga tapaka sy ny dia ho ny tena Andriamanitra eo atsika rehetra rasenda miatinafy ianao no heriko rasenda falifaly aho ianao no beraiko ary nasarobedenao zaho ka ny fitiavanao aho tsy misy fetra ny fiainako jiaby voko anao miaraka amin'ny groupe zay maharesy anaty zonontsika anatin'ny fiderana androany harena kely anana Alleluia ny heriko manontolo Patsienako anatin'ny aizina miolika hoe masonao zaho ivera sakalaza ny anarana ny fiainako jiaby voko anao tahitan'omenao voko anao arena kely ananako voko anao ny heriko manontoko voko anao
Alleluia. Eo ihany tsika rehetrarehetra mbola hiditra anaty fiderana ihany tsika satria izay aloha le lesona azotsika androany. Alleluia. Dia mbola hiderin'Andriamanitra ihany tsika. Eo azy. Tsika zao miaraka Marizo Kazaka Kazaka Eu am chance am fideranță asta.
fiderana Sylvia. Alleluia. Sondola Nirina. Maiersu, Italy. Araba Maiersu. Lepanura Tatu. Rana bavisarinina namarina azy de rana bavisarinina ny anomboka azy a. Eto koa tsika de afaka mangataka hira anankiroa nareo a. Nareo zay ao amin'ny manaraka ao amin'ny live ao a. Afaka mangataka hira anankiroa, zay hira anankiroa tafiditra voalohany eo a no ataotsika ao arinan'ny hira anankiray izy alefa mampionina ity. Ao aritsika. Mila ila anankiroa tsika irahantsika mideran'Andriamanitra eto a. Teo amin'ny ranabavy Marie Charline no nijanona ny fiderana. Eo ihany koa no anomboka amin'izao fotoana izao. Eo ranabavy Charline. Tsisy plasy ny zaka-tity olo izy Gaël. Erisa assuré ireo reo zanatsika. Sasa mnaela stina tintsika nitondra tsika hira. Eto zwa tudo zao miaraka amintsika anaty fiderana. Entusiasmo. Angela you. Ashina take it on. Aleluia, Senhor, sanamente que ela se fiderá na cobertura dele.
Tsika dia maraparana ny fotoantsika ravana malala ao ary sora tsika fandraisana anjara hitanay mihitsy any tokatrano any hoe mafana ny fideranan'Andriamanitra tafian'Andriamanitra vonany any nareo tsirairay avy reo na tsy misesarynareo mideran'Andriamanitra fa Andriamanitra mahita nareo miseza fiandrianany miondrika mijery ny fideranareo izy am'izao fotoana. Haleluya. Bela zanaka zapa una marana diziny manuka Cinsi tuera nawani panute handancha Luspera zanazira Refarabuna nuta Majapaya nao panuta Tsumetin bebaka Asamanate Bayit sambubalanita Cinsi tuera nawani panute handancha Luspera zanazira Refarabuna nuta Ifanifatina sinifautana tindo faciapaka Ifua wanatu tindo fafenu fiyaku gunana Edokanu de yanzu mitra idira manifiangunana Entra, stava Discipula son panute Anyandani se Discipula son natspana Ani Jerusalem Sadum baba kanefa di mano zai pinyadaw Zima finatra na biyanu atanaw Ni udat spoy kanefa lang kating ay dinana Manatay na sinisaw
lanitra nekairendona rano fingonana le asika njakazakane mazotombavaka feno miaina amin'ny fahotane ary fijerybelande elany andanitra fa nomapalahelo harendro mitombony lanitra tsisy place tsisy place tsisy place ampanote any andanitra tsisy place tsisy place tsisy place andanitra Vitsinalongunzena diruzai manolaya manaki mafuni raze alinganja misi place misi place misi place misi place wanao zembeka alendanije misi place misi place misi place rima atuga na ego banda kasika misi place misi place wanao zembeka alendanije misi place misi place misi place wanao zembiana nukanzesa leme misi place misi place misi place wanao zembeka alendanije misi place misi place misi place wanao zembiana nukanzesa leme misi place misi place misi place misi place wanao tudo misi place misi place misi place wanao any any amin'ny fiainana mandrakizay halleloia ao ary mbola maranatsika amin'ny fotoana ary lira anankiray a zay nangatahanareo a amaranatsika ny fiderana ny fotoana androany a ao anaty zoma koa sika mbola mitoy rehefa aveo a fiderana halleloia eo ary raha nabavitina ohatrany tsy ampy le titre nalefanao ngamba sao dia mba azonao mba verenina soratana ny titre sy ny satria tedavina dia liditsy ny tsita le izy mizara fity ve hony le pira fa tsy hoe risa mba zay ny alefatsika ary ao ary misy olona mbola tsy mitsahatra mandiaty nefa tsisy fekiratsoa atao zomata halleloia zany misy atao fideran'andriamanitra izy tsy mitsahatra mandia aza na fekirafany enony ao na efa fekirany lanitra mahafinahitra rimy mahitan'izany halleloia ao ary izany namarina teto izany manomboka eo amizay satareo farapalany io a eo le mandresy lahatra tsara le fiderana eo teto fiaratsika mazanakadiamanitse fiaratsika paolona ho any anamite tsisositsika valera mombalera naomtsika mitsimba ho fiaratsika mazanaky la mahere fiaratsika fa tsisy amizay mibere tsisositsika valera mombalera naomtsika mitsimba ho anasositsika manana fiainana bediabe anazo sekre ao amin'ny lakle manana ny jesosy tsika manana tenina bediabe fiainana mandraky izay efa assuré l'avenir atsika efa assuré l'avenir atsika efa fiderana farafarany a avesana veloma mandrapiana fikareta eo saotra aro ebera
hoany paradise fiarafaefasirena meniratsika fiaratsika fazanaky ny aby indrindre naontsika mitsimbaninda izy manana ny jesosika manana fiainana anazany secret ao amin'ny lakle manana ny jesosy tsika manana fiainana bebebe fiainana mandraky izay efasire 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 neveniratsika efasire efasire neveniratsika efasire efasire ifatotsikitera jesosy Alleluia. Isoratsika an'Andriamanitra ny fotoana izay nafahantsika nidiran'Andriamanitra teto tamin'ny andro anty. Misaotra anareo rehetrarehetra izay tonga teto niaraka taminay tetazony eo amin'ny fiainanareo indray ny fiderana izay nataontsika tamin'ity androany ity. Mila mideran'Andriamanitra isika, mila manome voninahitra an'Andriamanitra isika, mila mihoatra noho ny zavatra rehetra isika, manolotra ny tsara indrindra ho an'Andriamanitsika. Samita iny tompo raha mbola tsy tonga amin'ny lanitra Jesosy dia amin'ny alahady amin'ny latsinainy alina amin'ny sivy eo sasantsika iona ato anaty vavaka fiambenana. Raha mbola tianao niaraka ifanerasera aminay dia midilo amin'ny site web any Aki Radio ianao akiradio.radio12345.com akiradio.radio12345.com dia afahanao menononjapeo Aki Radio misy totenjaky ny adiny 3 amiray amin'ny 7:70 maraina amiray amin'ny 7:70. Samita iny tompo samy ravoravo sy falifaly fa avy niona tamin'Andriamanitra ianao avy nitandrina sabata ianao. Ta iny tompo daholo Alleluia. Amen. Jesus, this song is forever yours, and thousands